fa tsy raha azondroro zahay ao fa toliara tsy miroro mandina avao ny tena nanao hoe toy ilay zaho hirotsaky ka izay no angavianay anao tany havianay maro bakany io hahare zay resakinao zay fa alanao fa vonina toliara koa fa pare sotra tompoko lahy ka tompoko vavy eny ary anareo zay mitazona fagnon ihany mijanona tya dia ny mpagnotrona ny président teo a mba miara-midina makantoeranareo eny ary efa miomana rehefa aveo a ny faritanin'ny Tomasina sy ny faritanin'ny Majanga fa iangalantsika monamonainana vetivety fotsiny a dia misy anreto mpanao vakodrazana avy any Tomasina reto anao hira fohifohy ho antsika rehetrarehetra mba hialana monamonaina amin'ilay kabary ndao ary fotoana izao ny fanentanana samihafa etsy amin'ny magrotanjombato etsy araka ny feo etsika any ambadimbadika agny dia misy teo mivakotra zana ataon'ireo azy any amin'ny faritra ireo andeha hoarantsika rehefa aveo amin'io ito ihany latena ifandimbiasana eto amin'ity toerana ity hiakatra eo rehefa afaka fotoana foy ny solitena mitarika ny antotsika Madagasikara any amin'ny faritra Atsinanana any amin'ny faritany Toamasiny itondra izay marary azy izay izany kivoarantsika dia hianaka vetivetitsika ato anatin'ireto sewa ireto regny zany
ny sombosombony talenta ny avy amin'ny betsy misaraka amin'ny fandrasinana amentsika teka mafy be izy reo tompo plasy tompo vavy mbola herigny ake zare avakeo e mbola maromaro dia iangaviana mpanajana ny soloterana avy agny amin'ny faritany Tomasina mba hiakatra eto andray fitenenana dia miaraka aminazy eto reo faneva anankitelo mandrafitry ny faritany Tomasina analanjoroa fa tsy nanana loatra mangoro aorinan'izay dia efa miomana ny faritany Mahajanga iangaviana mpanajana anao Andriamatoa sénateur. Aja le tiega una tiega tsune, aja le tiega wan tamatabe. Aja le tiega wan tamatabe. Miarahaba Andriamatoa Filoha panorina ny tiako Madagasikara ary miarahaba koa ineny vadinao sy ny fianakavia miarahaba atsika rehetra indrindra fa tsy adio agnatin'izay ny olom-boafidy izay misy ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara maire ary indrindrandrindra ny ray aman-dreny zay tonga nagnotrona zao lanonana lehibe tsy manam-paharoa zao ka arabaigny daholo atsika jiaby na le voatonga agnatin'izay na le tsy voatongo miarahaba tompo eo moa tsy adignotsika ny misaotra an'Andriamanitra satria lala lavitry ny ingatsika karaha zay vita Matavy maloha nagnala 400 km goudron nylon mboanay tsy hainay tsy agnadigno an'izay satria mety manahiran-kira ary ny sasany zay nandehanantsika koa teo ny Diego teo igny dia arabe atsika Andriamanitra zay nitantagnatsika tam'izay dingana nandehanantsika zay ary indrindrandrindra tsy tonga ho azy izao lanonana ataotsika zao raha tsy sitraka Andriamanitra ka ho zao hoe Andriamanitra zay mitantagnatsika no tasy ombatsika ara-metraka ny fitomboana finoana araka n'izay niteneny ny mpitandrina teo ka miarahaba ary miarahaba n'Andriamanitra koa atsika eny ary tonga ny fotoana dada président mpanorina anao nanorina ny tiako Madagasikara ka eo agnatran'izay dia mamelana anao mamelana tsika mipikatroka rehetrarehetra mba hitanisa poigny vitsivitsy tamin'ny andro taloha dada ny sakafo ny olona ny sakafo maraina ny sakafo antoandro ny sakafo hariva tsombotsombo ny hitanao tagny folo pointy rehefa ny sakafo nandeha tao amin'ny villan'ny folo pointy mbola sombotsombony igny fa na zay na tsy zay dia hita regny fa tsy honihony ka ho zao hoe sahira atsika ka hitatsika Tamatavy milaza an'izay fa ny province sasany karan'izay koa eo agnatran'izay tsy adigno am'izay atsika fa atsika ray aman-dreny maro ny tsy nahatafiditry zaza mianatra mitombo ny
isan'ny zaza tsy tafiditra am-pianara. Dada président o, nampiasa ny kit scolaire anao, nampiasa ny fagnampiana ny ray aman-drenina mpianatra ary nitantana ny zaza madinika. Ka eo agnatrehan'izay zany a dia tsy adinonay zay fagnampiana zay. Ka misy karazany araiky zay hoe motsy ary regny agnatin'ny fandriam-pahalemagna dia voatanteraky Madagasikara président. Misy an'le resaka hoe kidnapping zay nefa tsy lazaigny tsony fa manjaka zegny, tsy lavitra aby zany fa tamin'ny 2 volagna lasagna de fa regnitsika 3 volagna lasagna nanjaka mafy be zegny tamin'ny faritra loatra Mangoro igny. Ka ho za hoe maro na zay na tsy zay ary raha zahatsika ny zavatra tokony isoroa agnatin'izay dia ankehitriny tonga ny fotoagna zay valiny ny titaizanao ny district ny région, agnisan'izegny ny région amin'ny tany adidiako loatra Mangoro sy ny aiza moa izy ty Agnaranjirofo, Antsignana. Ka ireo tsy natao arabaky teny fa nandeha nagnano an'le sacrifice anao président, nijery ny problématique, nijery ny zavatra nisy tagnatin'izany ary tsy nandalo ny safa natory ary ny fampiresaka amin'ny vahoaka na ny mpitantana na ny mpiandraikitra ny tiako Madagasikara. Eo agnatin'izay président tiako miverigna kely amin'le fampianaragna, ny ray aman-dreniny mpianatra amin'ny atsika miresaka io dia tsy mahavita tsony mampiditra ny zanany am-pianara. Eto atsika tsy ho ela hiverigna amin'izay de tadiditsika, tadidin'ny vahoakan'ny Madagasikara fa hoe tonga ndray ary le fahasahiranagna hampiditry ny zaza an-tsekoly. Président, maro ny zavatra ho teneneto mba tsy ilazako fa hoe vo mafy ane zahay mandeha Tananarivo eto adiny 3 avy Tamatavy, tsy lazaigny agnatin'izagny ny RN5 mampitohy ny mahika andianako maloha mandeha Tamatavy Fenerivo. Angambany misy resaky nataonao maratra ny tomobiliko anao fa lasaiza daholo ny goudron rehetrarehetra teto. Resaka ny président zay rehefa tonga Tafenoarivo atsika nagnomagna an'ity zavatra ilaigna agnatin'ny congrès national ty. Ka ho za hoe tsy honohony amintsika, tsy honohony amin'ny filoham-panorona tsony ny zava-misy zay hitongavatsika eto Androniany. Ka eto zahay avy amin'ny province Tamatavy zay soloako tegna eto zay nitindrenao vice président miandraikitry ny province Tamatavy dia mangataka aminao zahay amin'ny fotoam-pividianana ho avio ny irotsahanao fidigna tompoko. Misaotra président, mankasitraka atsika jiaby tonga niatrika an'izao fagnomezam-boninahitra ny congrès national tiako Madagasikara zay nataotsika tamin'ny 5 taogno lasagna. Soratsika mbola tafiaogna eto atsika, saotra tompoko. Ya, ametsika bravo isolontegnanay avy Tamatavy. Ya, afaka mandrorogno atsika le mpitagna fagnon mijanogno eto atsika solontegna jiaby. Miakatra kosa zao ny mpitondra teny ny faritany Mahajanga miaraka amin'ireo mpitondra ny fagnon any faritra mandrafitra ny faritany Mahajanga, Boeny, Betsiboka, Melaky, sy zay tsy voatanisako. Rehefa avy nanaraka ny faritan'ny Tomasina atsika, talohan'ny Tomasina dia Toliary ary Antsiranana dia efa mimako manandray zany faritany Mahajanga amin'izao fotoan'izao. Anaovako fampitinana foy ho atsika mpanaraka ny mivatana miainga avy aty Tanjombato
fa etaetan'ireo avy any amin'ny faritany ny rotsahany filomarika Ravalomanana hitondraindray ny firenena. Izy ireo izay samy nitanisa ny tombontsoa ajony zany faritany misy azy ireo zany tamin'ny tantanany filomarika Ravalomanana ny firenena teo anelanelana ny 2 sy 7 ary mbola mangetaeta izany tombontsoa lehibe zany. Amin'izao fotoan'izao dia potika amin'ny fiarikareny ireo ponina any amin'ny faritany ka raha potika amin'ny fiarikareny izy ireo dia mahatsapa fa zava-dehibe nataon'ny dada Ravalomanana ho azy ireo ka androany nentina ny fehi-kevitra isam-paritany dia ny andrasana zany ny hoe hirotsahany filomarika Ravalomanana. Enotsika avy hatrany ny avany Mahajanga mitsangana eny am-pitorana eny miangava tompoko ao voalohanteny dia ny fisoratsika an-Dranahary araky ny vavaka natao teo Zanahary mandahatra raha jiaby. Andriamatoa filoha nasionaly ny atoko Madagasikara ny président Marika Ravalomanana, karakory anareo mianakavy ao, salame mbala tsara akory zao zany jiaby ny karazana fiarabana miaraka amin'ny salam aleikum. Zany ny fiarabanay avy amin'ny faritany Mahajanga ka miarabanao izahay Andriamatoa filoha. Karakory koa tsika jiaby eran'ny Madagasikara navy eto niany ity. Ao ve salama. Mamelana kay anao Andriamatoa filoha. Ray anao jery todika kely. Tamin'ny 2 sy 4 arivo nilatsaka ho président république anao. 2 amby 20 taona amin'izao 3 amby 20 sy 4 arivo izao. Tsy haiko anao tiana ilatsaka na mbola tsy latsaka fa ianao ilaza azy avy eo. Faharoa tamin'ny isan-jato zahay avy any Mahajanga tamin'ny fandanina ny président Marika Ravalomanana. Vavolomboeliny zany tsika jiaby zay mbola velonao sy zahay izao. Ka 2 amby 20 taona teo arina afara zahay président tsy anaiky ho faharoa tsony amin'ny isan-jato tsy anaiky zahay. Mba teo voalohany ohatra ny faritany Tananarivo tamin'izany koa zahay. Ny teninao matetika président dia mivola hoe aleo gisitra tsy zay faharoa. Teninao zay président averiko eto. Ka zay sady tsy teo gisitra sady tsy teo faharoa fa teo voalohany na farafaratsiny premier ex-aequo samy voalohany zany. Zay ho tadiavina amin'ny isam-bato. Io mo tsy mitovy jiaby ny isan'ny mpifidy isam-paritany. Fa ny isan-jato kosa baba tsy amelany Mahajanga io raha tsy voalohany izy. Zay ny targetanay. Dia raha ny asa nataonao andrango zay monsieur le président, izy koa tamin'ny faritany Mahajanga tany naro na lalana io na fotodrafitrasa io na fanatsarana ny fambolena io jiaby ka mangataky izahay amin'ny mbola amerenanao an'izay ndray. Ny fandriam-pahalemana ohatra amin'ny havanay amin'ny faritry melaka ao tsy milamina loatra ny resaka lalanao président. Tsy milamina fandriam-pahalemana jiaby karaha nyvolan'olo ny volana talohako teo zay. Fa hainay ny fahaiza manaonao. Jao mako anao jolara ohatra ka entina iady ohatra ny omby mitrongo tany io dangereux grave io présidentsika io
amin'ny asa sy zavatra targeta rehetra zay efa tratrariny dia vitany fa mamangataka koa amin'izay rehetra ataonao ao président zay mba hoentina hiasa ampandaninanao ohatra amin'izany zay efa fitaovana entina hiasa satria raha te hazo ny tanjona anatratra ny tanjona dia ny fitaovana mba irenay ohatra takany moto hitetezana an'ireo fokotany farany dezaka reo mba entiny rectime hiasa atratrarantsika ny tanjona satria ny tanjona dia tsy maintsy mandresy ny tiako Madagasikara zay ny président Marc Ravalomanana no tompony eto zay président mandongalika miangavy milela paladi na dia tsy ambavany ratsy milatsanao président milatsa ianao ho candidat filoham-pirenena ohatrany lefa nataonao taloha fa izy koa anao président milatsaka andrombo aby reo olo reo ho vaky ty tafo ty ho tonga any amin'ny lanitra ho ren'Andriamanitra fa ianao dia lehilahy atokisany vahoaka malagasy tokoa zay président teninay tsy atao alava izy ty fa mbola maro ny anao aveo mbola lava be no lazainao ho farananay ny teny makasitraka tompoko lahy mankately tompoko vavy ho tahindrana hary jiaby atsika misaotra tompo isaorantsika ry zareo avy any faritany Mahajanga ny mpanotrona rehetrarehetra afaka midina ireo mitazona ny fagnon kosa mandalo ato mameno miafeno izany a mba tsy hamonamonany atsika ndray dia afindratsika ato amin'ity lampiazo anankiray faharoa ty a anao irafoy fanentanana alohan'ny idiran'ny faritany fianarantsoa sy ny faritany Antananarivo tsika tiaka be mambe tonga manotrona atsika eto e asiorana be ao tsara ao tsara ho ampy tsara ny sakafo raha izany daloha levare dia niakatra ary navita nanjara fiterenany teo ihany koa ny avy amin'ny faritany Mahajanga iny mazava ny afatra avy amin'izy ireo fa mila ny fiverenany Filo Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ny mponina any amin'ny faritra iny izay efa tena latsaka katerena tanteraka amin'izao fotoana izao ijoro ary tsanaiky lehibenana intsony mponina any amin'ny faritra Mahajanga iny amin'ny fifidianana avy eo ary vonany andray andraikitra mifanandrifo malona izany fifidianana izany mazava ny tanjona dia ny anarenana any Madagasikara indray hoaratsika izao avetrany indray ary ireo solitena ny mponina avy any amin'ny faritra Fianarantsoa iny fianakaviana sambatra miarabantsika jiaby vahoaka te hivoatra atsangana ambony tanana raha tena te hiova te hivoatra marina atsika raha te hiala amin'ny fijaliana misaotra betsaka tsy maintsy tonga zay fa ela nandrasana anazy ty tsy maro resaka maro be nandalo teo solitena amin'ny faritany tsy zavatra nambaran'ireo teo raha tsy ankoatra ny problème zay tonga teo dia efa problème foana ya mangavy za 2 minitra fotsiny satria za tonga tsy solitena amin'ny Tamatavy na Diego na aiza fa solitena Madagasikara zanaka Mazenga zay fa solitena Madagasikara satria maro nanavy re teneno any mambe teneno zao solitena feom-bahoaka any ambadika any mangetaeta fahasambarana fivoarana ialana amin'ny fijaliana ty tsotra ny teninay oelavelona anao dada misaotra betsaka ndre matofoloha misaotra anao tsy kivy raha anao kivy vita zay mba ataoko amin'ny fiteny Jilambota azafady vita zay sanina bavy misaotra betsaka dia asa kivy hatrany fana oelavelona Andriamanitra mombanao Andre matofoloha mila tsaha raha mahita ty soratra aminareo ty
mahita hoe marque Ravalimana 2023 zavatra marina io afatra alefako aminareo fitondram-panjakana amin'izao mialatsiny zany angata ray minitra sisa eto ny occasion mahazo micro satria izy ty tsy telo fa teny vahoaka ira Madagasikara raha atao amin'ny teny trottoir teny jilamboto satria feo avy eny amin'ny trottoir no entiko eto manana anareo bonne compréhension matahoran'Andriamanitra olo jiaby ety tsy adala olo rehetrarehetra era Madagasikara fa mijaly loatra oka zay andao nareo fa sauvé nareo fa vazaha lasatsika paisako sesy rabanana merci les ramamia inany simba 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 inany simba 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 le fitiavana lesy simba simba izany nanimba azy simba simba zahay nanimba azy simba miaraka vira simba 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 lasa aiza tagnane aovako vao lalatsy vilapira kompitamesagna kinyagnanatonotano tatea zegny efanazantea tsara manekoparaty vanzansy miambigny kusamignatizao inao sitraoninakanesion satria simba simba simano siampona ho simba simba rubatino fitiavananao ho simba simba mialatsiny simba simba za efa fa tsisy savidy efa i président Ravalimana efa io efa tsisy olatokisana koa sotra dada oela velona anao atsika miasa manivoko sangotia fitiavana marina kitiny samontia sategna fanan'olona fahitako mpiarana atsika tsy andary sognan'olo trano araiky tsy misy madavampo tsy tifafatana mbaba makeny manjarare tsy popo asitsika aleko mitany zavamtia mampitondra takaiky fitiavana azamtia stop taperiko eny anakay misy mijeribery aiko le fitafiko otrany avafa aza matahotra mitondra lamba mena atsika zay vitany anakay zay fa zay miafatra de mirary soa mirary fahasalamana ho ela velona atsika jiaby awary manana finoana zay aloha de velom-pinoana ya sotra apenareo teka mafy be zay tehaka mafy be ho any mafybea mbola satatra mavarano iny fa manetsa be mbola ho avy rehefa aveo miakatra mandray fitenenana eto nisy olo tena ny faritany fianaran-tsoa hotronony ireo faritra mandrafitra an'izany faritany zany mandroso arytsika tompoko somary afaingifaingano ihany narikasika mamibe no hitatsika teo zany zay nitondra ny fanetanana ary niantso ny firotsahan'ny filoha marika Ravalimana mamibe moa mpanakanto zay efa tsy miafina amin'ny rehetra fa anisany miandrandra amin'izany hoe filoha marika Ravalimana zany hiverina andray andraikitra ho an'ny firenena ary dia netiny teto nandritry nyity congrès national ny atokotiko Madagasikara ity ny etaeta mba hirotsahan'ny filoha marika Ravalimana satria mijaly loatra ny firenena mijaly ny vahoaka malagasy hoy ny artista mamibe amin'izao fotoan'izao dia ny faritany fianaratsoa indray no andray fitenenana amin'ity congrès national ity ka hitondra ireo tsoikevitra sy etaeta samihafa arahantsika aza
ny faneho-kevitra avy any Fianaratsoa izay tonga eto amin'ity toerana Macro Tanjombato ity. Andriamatoa filoha-mpanorona dia toko tiako Madagasikara sy Ramatoa vadiny otronyireo zanany. Ireo pro-politika ato anatiny dia toko tiako Madagasikara. Ny olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy ny be ny tanàna ary ireo mpanolo-tsaina ny tanàna. Ireo atoko mpanotriny ao amin'ny RMDM sy ireo atoko isan-karazany vahinina saina tonga eto. Tompoko lasy, tompoko vavy, isika rehetra. Mpikambana ao amin'ny atoko tiako Madagasikara tonga eto amin'izao kongresy ataon'ny atoko tiako Madagasikara zao. Akory abe! Finaritra anandria. Akory lahaly. Akory. Salama va. Ireo ny faritra enina ato anatin'ny faritany Fianaratsoa. Atomboko aty avaratra, Amoromany, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Tonga eto avokoa ireo mpitarika ny atoko tiako Madagasikara ao anatin'ireo faritra enin'ireo. Ampanetretena lehibe no andraisako fiteny eto manoloana anareo rehetra. Andro lehibe zao. Andraisan'ny atoko tiako Madagasikara ny andraikitra manoloana ny firenena. Amataratsika sy angatatsika ny kandida satria ny adido no tsy an'olon-dratsy manoloana ny fahasairana ny firenena. Monsieur le Président, votentsika daholo afa-tsy faritra anankiray ny kongresy paritra tao anatin'ny faritany Fianaratsoa. Raha hofitinina dia izao ny voalazan'ireo vahoaka sy ny mpikambana rehetra any fotiny. Leo zao fanjakana zao ny vahoaka ny Fianaratsoa. Moky ahy ony ao Atsimo Atsinanana. Moky. Leo ny fitaka sy ny lanika. Leo ny alatra. Leo ny volamena vadika Fonjamby. Leo ny vazaha taratasy. Leo ny fisolokina. Leo ny anoanana. Leo ny tsifisina. Zay raha ohatra ka fitinina ny tenin'ireo kongresista rehetra tao anaty faritany Fianaratsoa. Leo ny lalana simba sy lavadavaka feno amin'ny roti lalam-pirenena rehetra. Ka dia tonga ny fotoana ampy zay 4 taona ny hoditrodinana zay fa mila tsahatra tseo ny tsy fahaizany tantana, ny alatra, ny fitaka. Ka dia mangataka anao zay Andriamatoa filoha miverena ianao milatsaka hofidiana andray andraikitra anarina n'ity firenena ity amonjy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasairanana lalina izao. Indreto zahay mpikambana vatona sonitry ny tany mbola afaka mitsipaka sy mandrangotra. Misy olo tena n'ireo vahoaka maro be manerana ny nosy tsy afaka manao ininona tsony. Kanefa dia manome toko zahay fa eo ankilanao mandrakariva ary tsy mamananao irery fa anao zay ampandresena tsika eo ambany fitarianao hitondra ndray ny tany fa mantra loatra Madagasikara ary tsy mendrika azy zao larana misy azy zao manoloana zao tolo zao. Ka de faranana amin'ny fitinina hoe raisina raisitra Andriamatoa Président mila tsara ianao aza diso aza mpanantenana fa manantenanao ny mpikambana ato amin'ny atoko tiako Madagasikara, manantenanao ny vahoaka manontolo anarina azy amin'izao fahavoazana mahazo azy zao.
makasitraka tompoko lahy sotra tompoko vavy masina ny tanindrazana isaorantsika ny solotena avy any amin'ny fiatany fiaranantsoa isaotra anareo mpanotrona miara-midintsika dia ireo mitazona ny faneva no isisa mijanona eto ny vodiana tsy mainga aloha satria eto Antananarivo no andraisana n'izao lanonana izao dia miangavy ny solotena ny faritanina Antananarivo amarana ny anjara fitenenana amin'ireo faritany enina mandrafitra ny Madagasikara. Tanjombato avokoa ny mpitarika ny antokontsika Madagasikara mandrafitra ny faritany ao anatin'ny faritra ena mandrafitra ny faritany Fianarantsoa amin'izao fotoana izao no mafisina izy ireo ary nambarana tao anatin'izany fa leo ny vahoaka ny Fianarantsoa leo ny fampanantenana sy ny fitaka ataony fitondram-panjakany leo ny tsy fahaiza-mitantana leo ny faratsindalana leo ny zavatra rehetra ampy izay hoy ny fanazavana izy ireo vahaolana andrandray ny mponany amin'ny faritra iny ny fiverenana sy fanarenana indray ataony Filoha Karavalmanana ny firenena izay efa tena ananany mitraka efa rehetra ao anatin'izay fotoana izay miantso araka izany ny mponany amin'ny faritany Fianarantsoa toy ireo antso efa nataon'ireo izay efa nandray fitenenana teto dia ny iverenany irotsahany Filoha Karavalmanana indray eo amin'ny fitondrana ry irotsahany ovidiny amin'ny fifidianana izay atao amin'ity taona 2024 ity ijoro ary iteny ao manoloana izao zavatra misy izao ihany koa ary hitatitra ny marary azy ihany koa ireo solotena ny mpitarika ny antokontsika Madagasikara avy ato anatin'ny faritany Antananarivo afaka minitra vitsy feo iraisany rehetra moa teto ny hoe leo ny vahoaka leo ny zavatra misy ataon'izao fitondrana izao efa vonona nanova tantara indray any Madagasikara amin'ny fanavotana sy fanarena ampirenena izy ireo amin'izao fotoana izao raha tsika avy hatrany ary ao aorian'izao fanentanana vitsivitsy izao ny fanambarana izay ataon'ireo apikatrika ny tiako Madagasikara anatin'ny faritany Antananarivo. Zany atao ambany eto isika fa hita président foana fa mety tsy hazakatsika le izy. Manjary tsy tazana président fa mba mandeha kely aty ho aty daholo tsika rehetra. Mihemotra kely sika satria président tsy hita avy aty zany dia mihemotra kely sika fa ao anatin'ny fitiavana amin'ny président daholo zany rehetrarehetra zany. Tanjombato moa amin'izao fotoana izao efa iaraha mahita ny zava-misy efa nampitainy namana mpanao gazety teo fa mafana dia mafana ary mbola maro be ireo namana indrindra fa ny avy any amin'ny faritra izay mbola miezaka mahazo an'ity toerana ity nisy mantsy ireo izay somary ataontsika hoe ny sedra olana zao eny amin'ny lalana amin'ny faratsy ny lalana dia misy ny fahasoman'ny fiara mitondra sy ny ohatr'izany fa ny amin'ny ankapobeny ny zava-misy dia tena hoe vonona ny olona anova hitaka izay fanovana izay amin'ny alalan'ny filisona amin'ny fifidianana sy ny zavatra maro isan-karazany ho an'ny Fianarantsoa manokana dia no amafisiny hoe leo ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy tsy ny vahoaka Fianarantsoa rehetra fa ny vahoaka malagasy satria efa iaraha mahita ny zava-misy raha ho an'ny tanàna amin'ny Fianarantsoa raha faritan'ny Fianarantsoa indrindra moa fa raha ohatra hoe makany amin'ny toerana izay misy ny tontolo ambanivohitra zao miresaka dia tsy voajery ny tantsaha izay anisany nyroborobo tokoa izany zavatra izany tamin'ny fitondrany ny Filoha Karavalmanana tamin'ny fotoana andro ntsika nahita an'izany hoe tanimbary 1 hektara ohatra mahavokatra vary amin'ny taonina maro 4 taonina 9 taonina tanimbary anankiray 1 hektara amin'izao fotoana izao sarotra be no miteny sy mamerina ny zavatra toy izany ary tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny tantsaha raha ho an'ny Fianarantsoa nefa izay inoko marimarina kokoa fa saika ho manerana ny nosy dia saika tsy ho voajery avokoa ireo tantsaha ireo izay zany anisan'ny tena atsiarovana ny Fianarantsoa marina fa hoe teo na fahatsarany lalana
zay namboarina ny raisan'ny Madagasikara indry ary efa rahantsika mahita moa ny faratsy ny lalany fa anisan'ny tena ahatsiarovany Fianaratsoa ny filoha Marc Ravalomanana dia ny fitsonjovana sy ny fampandrosoana izany atao hoe tontolo ambanivohitra izany izay saika tsy ho voajery amin'izao fotoana izao. Dia mahatsiaro anao dada raha rovotra lambarinina dia mitodika aminao neny mitodika aminareo ny firenena malagasy rehetra ndre matoa président fiteny taloha ny amin'ny hoe fahatsakana Antananarivo ka ny tonga meloma novo mafy anao raha ny tratrarina tsy mitondra tapana fa amin'izao fotoana izao monsieur le président ny fahatsakana Antananarivo dia ny tonga meloa tsy mafeny siny ary ny tratra orina misotro rano-potaka izany misy eto Antananarivo tompoko lahy izy tompoko vavy manarak'izay monsieur le président tsy ho dia tsy hita tahaka ny tondro vomanga vory vahoaka fa raha tsika mahita tahaka ny tafika andreva tanety fa dia mijaly ny vahoaka malagasy raha ireto teboka vitsy reto no ambara ao ny mahakasika ny lalana monsieur le président Antananarivo no lahy matoa ny Madagasikara kanefa ankehitriny dia vovotany sy lavadavaka izany no andehanany eto Antananarivo monsieur le président ny lalana mivoaka amin'ny province rehetra ao anatin'ny faritra efatra dia tsisy azo andehanana intsony satria efa ho adin'ny efatra vao tonga eto Antananarivo mijaly ny vahoaka mpambolo monsieur le président ianao dia tompon'andraikitra ary havanana tamin'ny fampandrosoana ny tatsaha tsy misy mijery ny tatsaha ankehitriny tsy misy mijery ny vidim-bokatra lafo ny vidiny zesika tsy misy ny famoaham « 3 plus 2 plus 0 plus 2 égale 7 tehaka mafy be tsika aloha ary ny volana androany monsieur le président mois de février dia isa fito koa zany satria fahafito ny volana monsieur le président za volana juillet zany ary le nombre 1 first dia voalohany tianao zany monsieur le président ary tsy fifanandro finjavatra fotsiny fa hoy président rehefa tsy voalohany dia farany numéro 1 androany voalohany volana jona ary 7 jolay ary 7 daholo le chiffre rehetra misy raha donkozy ny avy any atsimo any tia afatsika mafy be zay ka izay monsieur le président no anjara fitenenanay fa matokisa manominda anao président fa eto zay hitazona ny vozony ary matokisa mandrasa anao fa eto zay hitanany tongony nandeherany province tsika président nahita tokoa ny teny vahoaka malagasy manerana ny province hoe molia anao président ho eto ndraiky président Madagasikara ty fa mahantra loatsa ity vahoaka ity ka dia miangavy président ny faritanana Antananarivo zay laha matoa amin'ity Madagasikara ity miangavy ny tenenanao androany ny rotsahanao amin'ny fifidianana en 2023 monsieur le président dia hoy zay monsieur le président farany betsaka ny atsojay atao anao président tsika tsy resaka 2009 tsony fa tato ato alana ny mpiambina hanaovana atsojay ny mpiara-miasa rehetra tsara manambara atsika rehetra androany fa fandraisana miezinezina teo anivony teny mera-pirenena omaly satria raha naongana ny kestra troatiko Madagasikara dia tsy niongana fa io izy io hitatsika eo fa dia nandresy isika nidikan'izay dia zao nambaranay teo anivony teny mera-maly io ny taratry ny 2023 tompoko lasy tompoko vavy tsy maintsy mandresy isika ten'Andriamanitra fara monsieur le président Isaia 54:17 ny fitaovam-piadiana rehetra zay voaforona amelesana anao monsieur le président dia tsisy ho ambinina aminao zany ary ny lela rehetra mepanga anao monsieur le président dia ho resenao lahatra zany misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eny ary isaorantsika rehetra délégation mafonja ny Antananarivo reto fa ny ferana fotsiny ny afaka niakatra teto ambony lapiazo fa raha izy rehetrarehetra niaraka ary teto dia tsy omby ty toerany ity dia midiny tsika rehetrarehetra nanotrona
dia mbola tsy tonga zao mbola misy fanotana dia antsoko anao rehefa aveo dia mialohany akaran'ireo solotena zay andimboka bareto rehefa aveo moa zany dia ny solotenan'ireo olombo fideny amin'ny fotony a dia orinan'izay dia misy ny famakina n'ilay filazana amin'ny zavatra ny dinena tetomaly ary amarana an'izany amin'ny résolution nationale dia ny secrétaire général dia alamona monainakely indray tsika satria dia miainga avy any lavitra ileo mpanatalenta avy any Toliara dia ireo ao amin'ny afabo percussion José avy any Antsirabe faharoa no nitondra ny teny ho an'ny solotena ny faritan'Antananarivo ary miantso ny firotsahany filomarika Ravalomanana. Ny teo amin'ny lampiazy moa zany ireo solomamboaka izay voafidy tato amin'ny faritan'Antananarivo fa teo ihany koa ireo faritra zany tahaka ny Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra izay mirafitra atao anatin'izany faritan'Antananarivo izany. Dia aloha tsy ahivitsika hoe taizavy ny lalan'ny congrès party ny Antokotima vao tonga tamin'izao congrès national izao satria nanomboka tamin'ny faha 12 volana Desambra 2024 tany Haute-Matsiatra no nanombohana ny congrès party ary nitoy tany Bongolava, nitoy tany Atsimo Andrefana, tany Menabe natao tao Morondava, ny tany Sava izay natao tao Asambava, ny tany Diana satria tao Ambanja ny nanaovana azy, ny congrès party tany Sofia izay no tanterahana tao Antsohi, ny congrès party tany Antsinanana izay no tanterahana tany Tomasina, ny natao tany Analanjorofo izay no tanterahana tao Fianarivou Atsinanana, ny congrès party no tanterahana tao Itasy izay teny Analavory no nanaovana azy, ary ny congrès party tany Boeny izay tao Mahajanga voalohany no nanatanterahana izany, ny congrès party tany Fitovinany dia Manakara no nandray izany, ny congrès party tany Atsimo Atsinanana kosa dia Vaingandrano no nandray izany, ary ny congrès party tany Vatovavy dia Mananjary no nandray izany. Taorin'izay moa dia Amoromany Ambositra ary ny faritry Vakinakaratra Antsirabe no nandray azy farany teo. Ankoatran'izay dia eto Analamanga zany izay mitohy amin'ny congrès national. Ny zavatra nitranga nandritrin'ireo congrès party ireo dia ny antso-jay sy ny sakana natao tamin'ny Antokotiko Madagasikara, ary misy mihitsy aza izay tena hoe fampiasa-kery natao no mpitandro filaminana izay nitranga tany Mahajanga, nitranga tany Itasy, nitranga tany Antsirabe izay fampiasa-kery natao no mpitandro filaminana ary nandatsahana bomba mandatsa-dranomaso naratrana mpikatroka tiako Madagasikara efatra ary nasamborana mpikatroka iray zany. Maro ny sakana ary tsy aivo ny député José Andrianantenaina Olivier zany sakatsakana nahazo ny Antokotiko Madagasikara izany nandritry ny congrès party. Tiana nefa ny manamarika fa ao anatin'ny lalàna 2011-012 mifehan'ny antoko politika andiny fa 7-20 dia voafaritra mazava tsara fa tsy maintsy tanterahan'ny antoko politika ny fanatanterahana congrès national isaky ny 5 taona, ka izay fanatanterahana ny congrès national izay fampanajana ny lalàna ary filazana ihany koa ireo vaovao izay tsara ho fantatry ireo mpikatroka sy fandraisana fanapahan-kevitra lehibe satria ny congrès national dia fandraisana fanapahan-kevitra lehibe izany no antom-pisiny izao congrès izao. Rehefa avy nandray fitenenana zany ireo faritany enina dia hisy ny fandraisam-pitenenana miaraka fandravonana an'ireo fandraisam-pitenenana ireo faritany izay tonga miatrika izao congrès national izao. Faritany moa zany telo ambin'ny ny eto Madagasikara raha totaly ho an'ny faritra zany faritany dia mbola sokatsitsika ihany ho an'le fomba fiasa teo aloha hoe faritany enina, ka hisy ny fandraisam-pitenenana miaraka ho an'ny solotenan'ireo faritany ireo rehefa avy eo. Ao aorian'izay dia andray fitenenana ihany koa ny solotenan'ny birao politika izay ahitana ny secrétaire général faharoa ny avy amin'ny olom-bofidy ary ny secrétaire général fa tena andrasana dia ny kabary ny filomarika Ravalomanana amin'ity androany ity. Zay amin'ny ankapobeny zava-misy fa dia entsika ao ambadika eo ny fanentanana samihafa izay ataon'ireo mpanakanto avy any amin'ny faritra izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Ito dia kely ny hoe secrétaire général ho an'ny Antokotiko Madagasikara satria teny ampiandohana ny secrétaire général ho an'ny Antokotiko Madagasikara dia Andriamatoa Razafimahefy Herinihena, tao aorianany dia Andriamatoa Jacques Sila prime ministre tamin'ny fotoan'andro, ary tao aorian'Andriamatoa Jacques Sila ny secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara dia Andriamatoa Ivasina Razafimahefy. Tao aorian'izay dia Imam Rakotoarivelo ary
taoriana mamyrakotoary velo dia Andriamatoa Donandry Mahefaparana nosoloany Ramatoa sénateur Olga Ramalason taty aoriana ary faran'izao dia misy arobe zao secrétaire général ny atokotiky Madagasikara dia Rina Randremasinoro secrétaire général voalohany ary Mamira Benirina secrétaire général faharoa zay manao ny serasera amseratra iraisam-pirenena sy ny serasera anatiny na ny fifandraisana anatiny ho an'izany atokotiky Madagasikara izany antoko mirafitra tsara ary antoko manana zay fitsipifehezana zay ny atokotiky Madagasikara tika koa no manamarika atsika fa ny 3 Jolay 2024 no nekeny ministera niatsy tany ny maantoko politika ny antoko politika tiako Madagasikara satria manko rehefa nirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena nirotsaka ho fidina ny marimarina kokoa ho bentanàna Antananarivo ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro dia nisy ireo mpanohana azy komity manohana marika Ravalomanana zany hoe ny tiko arivo sy ny komity manana no nanapa-kevitra taty aoriana rehefa zorony ny atokotiky Madagasikara zany hoe androany voalohany volana Jolay zany dia manakaiky ny faharaiky amin'ny 20 taona ny antoko izany tiako Madagasikara izany nandritry ny fotoana nizay nanomboka tany amin'ny 2024 tany hoany dia efa nanomana ny famelona maso ny atokotiky Madagasikara ary nakalaza fa 20 taona ary nisy ny congrès party taorinan'izay zany dia tonga ao anatin'izao fandravonan-kevitra izao tsika hiatrika ny congrès national lehibe mihitsiny satria dia ny faritra 13 no tonga eto amin'ity toerana ity hitatsika fa dia eto Mainty Rano eto Antsalova eto ny avany Sambava eto ny avany Antala eto ny avany Antapa ny avany Osy Belleville ny avany Ambanja eto ihany koa ny avany Kandreo ny avany Soalala marobe izy ao ny avany Mitsinjo Dongeto ny avany Midongy Atsimo ny avany Vohibe Vohibato Kialamavony ny avany Ampaniandrefana ny avany Ambovombe dia tonga manatrika izao congrès izao zany hoe ireo faritra lavidalana eny tsy adino marantsitra sy maro de maro no miatsika jaly izahay reraka izay mahantra izahay hafa ny tamin'ny fitondranao dia manantena an'izany zany ny vahoaka marobe izay soloany reto mpiatrika tiako Madagasikara miatrika congrès national ireto tiako ny manamarika amintsika fa na dia efa feno ara mihoatra n'izay toerana nomanina zay amin'arivo marobe ny seza nomanina eto amin'ity toerana izay midadasika amina hektara ity dia betsaka no mitsangana ao arinao ary mbola mitohy efatra zay nanomboan'ny ambadika ao zay zany aloha no zava-misy azo resahana amintsika zay manaraka amin'ny congrès national ny atokotiky Madagasikara ity zay ahitana ihany koa an'ireo antoko zay manatrika manohana an'izay fanasana satria rehefa congrès national ohatry zao dia fomba ny antoko no mifanasa ao anatin'ny etika amin'ny fomba fanaovana politika matianina zany ka dia maro izy ireo zay mamaly ny fanasana ny ataony antoko tiako Madagasikara anatrika ny fanetanana aloha tsika ny amin'ny lampihazo mialohan' izay fandaminana ho an'ny fandaharam-potoana izay dia iveriny eo indray izay fa ampiainana amintsika ny zava-misy ao anatin'ny fanetanana reto tanora izay mively amponga reto dia tanora tiny avy any Toliara faritra Atsimo andrefana fa tonga eto manokana ary dia mizara ny fahaiza manaon'izy ireo eo amin'ny tontolo ny vely amponga zany arahantsika avy hatrany.
misaotra betsaka dia amentsika tehaka mafy be a afapo percussion avy any a Toliara. Misy raha zakainao? Ravoravo zay tonga toy feno faliagna manotsina anao ravoravo zay tonga aminao io voalohany indrindra ravoravo zahay tonga ty faharoa faly miarahaba-ny Andriamatoa filoha Marika Ravalomanana sy madame Lalao sy ny fianakaviany rehetrarehetra. Misaotra tompoko, misaotra président fa avy aminay atoy hafatsy iny hoe zaho mila japy deboka ponga baka Toliara andray zay ka itoa lay zahay avy ny avy aminay any hafatsy naony. Misaotra manokana anao satria fitiavanao anay na nafaranao anay henaniky zao. Misaotra na manokana ho an'ny colonel Rabeziliany koa nanao ny aintso zavatra natongavanay aty Antananarivo. De anamarina kely aho manararaotra aho eto solitena ny namako reo izahay reto tarika arofosany percussion zany hoe misy roa ny tarika mpively aponga ao Toliara ny anankiray ONG Belavenir de izahay reto arofosany percussion avy ao amin'ny Alliance Française koa dia makasitsaka tompoko hoy izahay dada hoe reto zahay vonona zahay amin'ny zay rehetrarehetra ilanao, vonona zahay amin'ny fanontronana anao avao koa. Makasitsaka makatela misaotra e soratsika raha zareo reto zay dia iangaviana ny solotenany avy eo amin'ny collectif des élus mba hitondra ny fehinkevitra mikasika an'ilay congrès national an'ireo olomboafidy eny amin'ny fotony zay vondrona an'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina tiako Madagasikara manerana ny nosy mandroso nareo to. Andriamatoa filoha mpanorona sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sy ramatoa vadiny ary ireo zanany. Ianareo membre ny bureau politique, ianareo solombavam-bahoaka, isika olomboafidy lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara, ianareo vahiny nasaina rehetra, isika rehetra mpikatroka tiako Madagasikara manerana ny nosy akory lahaly salama ve. Ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra nanome antsika izao fotoana izao sy nanome antsika ihany koa toetrandro mibalika izao ary dia mibalika toy izao koa ary mazava toy izao ny fandresentsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa filoha. Manaraka izany miaraba manokana anao Andriamatoa filoha miaraka amin'ireo vady aman-janaka ao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny
omba anareo hatrany ary dia averiko ombenombeny fa sambatra raha samysambatra isika ntokotiako Madagasikara satria dia manana mpitarika endry sy matahotra an'Andriamanitra. Makasitraka anao tokoa Andriamatofolo nanaiky ny anatanterahana ny Congrès national ny olom-boafidy satria ray volana teo eo zay nanatona anao zay birao mpitarika nangataka ny famelana avy aminao ny anaovana ny Congrès national ny olom-boafidy nanaiky anao ary tsy ny ambaamba fa nanao hoe taterao mety zany totosa maly tokoa ary zoma 3 Jona 2024 ny Congrès ny olom-boafidy izay ivondrona mibeny tanàna sy ny mpanolotsaina manerana ny Madagasikara ka toy izao ny fehi-kevitra nivoaka tamin'izany. Voalohany, ny olom-boafidy tiako Madagasikara dia miisa 2,700 manerana ny Madagasikara. Proof zany ry havana fa matanjaka ny antokotiako Madagasikara. Ireo olom-boafidy ireo dia hatrany avaratra ka hatrany andrefana, any Atsinanana ka hatrany Atsimo. Ary vonona anatanteraka ny toromarika avy aminao Andriamatofolo. Mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana ary dia aoriana ao hatrany izahay Andriamatofolo. Faharoa, tsy tokony ho tsinontsiniavina ny olom-boafidy satria mitana andraikitra lehibe sy goavana ao anatiny atoko ireo olom-boafidy ireo. Fahatelo, tokony ampidirina anaty birao politika ny olom-boafidy izay ivondrona mibeny tanàna sy ny mpanolotsaina. Fahaefatra, ny olom-boafidy dia tokony ho membre d'office ao anaty rafitra comtim satria ao anatin'ny commune no andreketan'ireo olom-boafidy ireo. Fahaenina, ny birao politika dia tokony midina eny anivon'ny commune mifanakalo hevitra matetika amin'ireo rafitra sy ireo olom-boafidy. Fahafito, eo amin'ny formation fanofanana ireo délégué ny candidat dia tokony mila hitarina farak'izay azo atao satria dia misy fokotany tena lavitra andrina tsy mahafantatra izay tokony atao amin'izany délégué ny candidat izany. Fahasivy, atsangana isaky ny distrika ny antenne ny olom-boafidy ka ireny no andrafitra ny birao ny collectif des élus na ny fiombona ny olom-boafidy isaky ny distrika mba hamora ny fifandraisana. Farany, miangavy atsika olom-boafidy izay mbola mipetraka eny toerana. Miangavy atsika tomboka hitrangana ireo olom-boafidy izay tonga eto eny toerana. Farany Andriamatofolo, ny firaisan'ny olom-boafidy tiako Madagasikara, manerana amin'ny Madagasikara. Rehefa mahita ny traikefanao Andriamatofolo, mahita ny fahavononanao, mahita ny tanjakao ary indrindra mahita ny fononao dia mangataka anao Andriamatofolo tsy hampambambana hilatsaka ho candidat filoham-pirenena ary dia mametoky anao izay olom-boafidy rehetra ireto Andriamatofolo fa dia ao arinanao mandrakariva manohana anao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Isaorantsika ireo solotena ny olom-boafidy ny antokotiako Madagasikara any amin'ny fotony manerana ny nosy
nitondra an'izay teny fampahafantarana ny fehi-kevitra zay noraisin'ny zareo nandritra ny congrès national ny olom-boafidy ka natolotra sy nampahafantarana antsika teto miangavy ampanajana ny secrétaire général faharoany Antoko député Mamra Benirina questeur fahatelo amin'ny assemblée nationale hitondra ny fanazavana vitsivitsy amin'ireo dinika ara-politika zay notanterahana omaly ihany koa. Mbola misy manana le saina mivaova ve? Aiza le saina mivaova? Aiza le saina mivaova? Ia aovaova a collectif des élus ny fondronan'ireo olom-boafidy izany hoe ny bentanàna ny mpanotsy an-tanàna avy amin'ny Antoko Madagasikara teo nivoatra tao anatin'ny lately izy ireo nisongadina tao anatin'izany ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny congrès izay nataon'izy ireo omaly teto amin'ity toerana ity ihany fehi-kevitra folo no nivoatra tao anatin'izay congrès no tanteran'izy ireo izay goavana indrindra tamin'izany ny fiantson'izy ireo ny filomarika io amin'ny fividianana filoam-pirenena izay tanterahana ity taona ity eo ihany koa ny tsy tokony hanaovana tsinitsinina ny olom-boafidy anampanatanterana ny asa nisany voatra tao anatin'izany ny tokony ampidirana ao anatin'ireo bureau politika ny olom-boafidy ary no tokony numéro d'office ao anatin'izay rafitra izay ny bureau politika ihany koa dia tokony maka ny fehi-kevitra avy amin'ireo olom-boafidy ireo anisan'ireo votoatiny no tanteran'izy ireo ary no resan'izy ireo manokana tao anatin'ny izay fandarana izay efa mitoy ihany moa ny fanentanana sy ny lateny rehefa resam-pitenena eto miterana ety aho raha antsika vetrany mahakasika izay rafitra faratampony sy fahefana faratampony eo anivon'ny Antoko raha ny sata sy fitsipitondrana amin'ny fe ny Antoko tiako Madagasikara ny jerena dia amin'ny fotoana sala amin'izao no andraisana ny fanapahan-kevitra isan-karazany lehibe indrindra zay antoka ny fiainan'ny Antoko manomboka amin'ny vanim-potoana anatanterahana n'izany congrès national izany. Koa nisy ny vaomiera anankitelo izay natsangana nentina niatrika sy ny dinika ireo zavatra vitsivitsy andrasana fanapahan-kevitra avy amin'ity congrès national ity. Vaomiera voalohany dia nisana ny famolavolana ny fanavaozana sy fampanarana toetrandro ny sata fitsipim-pitondrana izany sy fitsipika anatiny mifeny Antoko tiako Madagasikara araka ny voalazako teo amin'ny fotoanan'ny congrès national sala amin'izao no anatanterahana izany ary raha ny zavatra niainantsika hatry ny maly nitanjona tamin'izany famolavolana fanavaozana izany dia ny fampanarahana toetrandro ny rafitra misy eo anivon'izany Antoko tiako Madagasikara izany. Tamin'izany nanaovana jeritodika ny lasa tao anatin'izay 20 taona izay satria tsara tokoa manamarika fa feno 20 taona rahampitso no nijoroany Antoko tiako Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy hoy ateo hoe natao ny jeritodika ny amin'izay fiainan'ny Antoko izay fa indrindra niatrika ihany koa ny zava-misy ankehitriny sy ny ibanjina ny hoavy ny rapitso sy ny manaraka izay asa miandry asa lehibe dia lehibe miandry ny Antoko tiako Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny firenena. Fa tao anatin'ny anisan'ny vaomiera zay natsangana ny asa tamin'ity congrès national ty ihany koa ny fiomanana ho amin'ny fifidianana satria tsika miresaka ny hoavy sy ny asa miandry ny Antoko Madagasikara manomboko izao fa satria koa tsika dia manizingizina ny amin'ny hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana sika ary satria tsika efa niomana ny amin'izany
ny amin'ny tanterahana fifidianana araka ny lalam-panorenana misy eto Madagasikara dia noararaotina ny fotoana anaovana izao congrès national izao hanangonana ny hevitritsika rehetra, ao ny avy any amin'ny faritra rehetra mandrafitra ny firenena, ao ny avy amin'ny sampana sy ny rantsana mandrafitra ny antokotiko Madagasikara. Ireny rehetra ireny no atambatra ahafahantsika namoaka loha hevitra hoentina miatrika izany fifidianana izany, ahafahantsika mamoaka paikady hoentina miatrika izany fifidianana ho avy izany, paikady zay ho izahantsika hifanojo indrindra amin'ny filana isa-paritra rehetra eto Madagasikara satria samy mahalala sika fa tsy hitovy ny filana eto Antananarivo, tsy hitovy ny paikady eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ohatra. Anjaran'io vao miera anankiray io zany no namaritra sy namolavola ireo paikady sy fomba hoentsika miomana hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena indrindra fa ireo fifidianana ho avy rehetra ihany koa izay efa iomanantsika amin'izao fotoana izao. Fa anisan'ny vao miera fahatelo izay niasa tamin'izao congrès national zao dia ny vao miera nanomana ny vinam-piarahamonina izay hoentin'ny antokotiko Madagasikara, voizin'ny antokotiko Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny vinam-piarahamonina izay miainga avy amin'izay ezaka efa natao tamin'ny teo ambany fitarihan'ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana tao anatin'izay 2 taona izay, fa indrindra miainga ihany koa mifototra amin'ny zava-misy iainan'ny firenena, mifototra amin'ny zava-misy voangona nandritr'ireo congrès paritra izay no tanterahina tao anatin'izay volana vitsivitsy farany izay. Ireny no atambatra ho atota-kevitra iray, ho atota taratasy iray ary ho atolotra ny congrès nasionaly ho akatoavina, ho atolotra ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana zay araka ny fangatahan'ny rehetra teo ho fehezitsika amin'ny hoe iritsika antenaitsika angatahantsika ny firotsahany ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana manaraka ity, hitondrana ireo volavolan-kevitra sy vinam-piarahamonina rehetra ireo handrosoan'ny firenena malagasy haingana eo ambany fitariana. Makasitraka rehetra atsika rehetra tompoko, sotra Andriamatoa filoha. Isaorantsika ny secrétaire général faharoa ny antokotiko Madagasikara nitondra an'izay tatitra mikasika ny asa no tanterahana omaly dia miangavy ianao ampanajana Andriamatoa secrétaire général dia iangaviana ihany koa ianareo membre ny bureau politika mba hiakatra tia mba notrona ny secrétaire général amin'ity fandraisam-pitenenana izay ho ataonyity. Maître Éloi, ambassadeur Jean-Pierre, Dircamp, Julien de Mourassat. Vou palestina ao de bureau politique. Ai, já lê na tique. Ai, sai se não deu. Sai. Andriamatoa filohan'ny antokotiko Madagasikara mivady sy ny ankohonany nareo bureau politika. Andriamatoa sy ramatoa isany solombavam-bahoaka, ianareo olom-boafidy be ny tanàna sy mpanolo-tsaina, ianareo ray aman-dreny ara-ponona sy ara-piarahamonina, ianareo olo manakaja sivily sy miaramila, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny arahamba hono tahaka ny masoandro ny posaka avy any atsinanana, tratrany avokoa na ny avo na ny iva. Mahafaly anay no mitondra ny arahaba anareo a. Salama daholo ve? Andriamatoa filoha Ravalomanana, nareo ankohonany vady aman-janany, isaoranay manokany ianareo tamin'ny fikarakarana sy ny fanatantosanany izao congrès national ny antokotiko Madagasikara izao a, izay ny alohavan'ny congrès fitetezam-paritra maro. Tsy nitandro asa sarana ianao Andriamatoa filoha
na nytaretana miepaka tamin'ny fanatanterahana an'izany tsy nitandro vola mankarena ny aretanao na ny masoandro na ny orana na ny atsika ary tsy niembotra ianao ninonina sakatsakana natao taminao indrindra fa na bomba lacrymogène ary tsy nahasakana anao a rehefa tianao ny tanjona hotratrarina. Félicitations président, tena mafy ianao ary tena mbola mafy ianao. Misaotra ny mpizaika rehetra indrindra ianareo avy any amin'ny faritra niaraka teto sika hatramin'ny omaly niteren'ny fitiavan-tany razana ianareo nandany volany mankarena niakarana taty tsy nitandro asasarana ary tsy nalavy tany isaorana era-po era-tsaina satria ny kongresy toy izao tokoa araky ny voalaza teo a nahafahatsika nijery indray a ny rafitra hita tanana ny antoko a nahafahatsika nijery zay paikady a hoentina hitondrana fandresena amin'ity taon'ity ary nahafahatsika mijery zay fomba entina mpandrosoana aingana ny firenena. Misaotra tompoko, misaotra nareo antoko politika tsy akanavaka nareo olo manakajana saina tsy ho avaka vahako satria sao misy adino ka ananatsiny a isika izao mantsy ny tanimbary mifanila vala maina miara-maina lena miara-lena. Misaotra atsika rehetra satria enin-kaja enim-boninahitra ny antoko-tiako Madagasikara mifanotrona anareo a ary enim-boninahitra ny filohan'ny antoko firaisakina no hery ary ny akanga maro a tsy vakinam-boa. Misaotra tompoko. Congrès national no avitry atsika eto androany mamela ary ny indrindra raha iresaka kely vetivety a makasika ny antoko. Ny asika nanomboka ny volana febroary a 24 tamin'ny alalan'ny redynamisation a tamin'ny fomba ofisialy nanao fitetezam-paritra maro isika ary navita congrès paritra 220 amin'ny 320 amin'ny faritra misy eto Madagasikara. Navita nitsidika district 900 isika tamin'ny nanaovana ny congrès sy ny redynamisation. Sahako no milaza apahibe maso eto fa velona ary matanjaka ao anatin'ny herin'ny tsara ny atoko-tiako Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Ary ny daty androany a dia mbola tafiditra amin'ny fahamaranana ny 20 taona ny antoko-tiako Madagasikara ka mbola mahafaly a ny mitondra fisaorana sy ny fiarabana atsika rehetra mpikambana atao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara hoe la velona ane ny antoko-tiako Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Tompoko lasy tompoko vavy nolombitsy ny firenetsika nandritry ny 4 taona taony fananganam-panjakana tamin'ny 7 izany nahazo tombony tamin'izany. Taony fanangalaram-bato tamin'ny 12 izany nahazo tombony tamin'izany. Vokany mijaly ny vahoaka malagasy miaina ao anaty fahantrana tsy misy teny tsony mahalaza sy azo anonana ny fahorian'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy hita intsony zay teny mahalaza zany ary tsy mila manam-pahaizana manokana amoaka maro-drefy vo afaka hiteny fasahirana ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy iray manontolo nefa miainany zany a fahoriany zany. Miantso atsika rehetra aoka izay tsy maintsy atsahatsika amin'ity taon'ity ny andravana ny asa maizina sy ny asa ndratsy rehetra zay mampahory ny vahoaka malagasy sy ny firenetsika. Miantso ny tanora, miantso ny avaram-pianarana rehetra andao sika hifanometanana anavitra n'ity fireneny ity. Miangavy atsika rehetra mpanajana mpikambana ao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara hitsangana. Azafady indrindra tompoko. Président ny mpikambana atao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara rehetra dia vahoaka toy ny vahoaka rehetra ihany, miaina toy ny aina ny vahoaka rehetra.
ny akamaron'ny ray mpianakaviana tsy mahavelona intsony ny ankohonany tsy mahazaka mijery ny zanany mipitrapitra tsy misakafo ka lasa mananao foana ary matomato ho azy satria hiara-ny fitsaram-bahoaka ny renim-pianakaviana ny tovovavy manao ny tsy fanao satria tsy mahita hohanina ny ankizy tsy mianatra intsony ary maro ny olona mihinany tsy fihinany satria tsy mahita sakafo todika manao manokan'izay président mila ray aman-dreny ny firenentsika mila ray aman-dreny manana maso mahita amin'ny fahorian'ny voaka malagasy mila ray aman-dreny manana sofina afaka miaino sy hitarainana ary mila ray aman-dreny tena mahay mahalala ary mahavita ny manavitra ny voaka malagasy ianao ny ray aman-dreny hoe président miangavy anao zay miangavy anao an-tanandroa zay président avoty ny voaka malagasy fa tena reraka ary efa mijaly miangavy anao zay mba hirotsaka indray ianao hovidiana filohan'ny repoblika madagasikara amin'ity taona 2024 ity ianao ihany ny vahaolana président manome toky anao zay président tsy hamadika anao zay na kely ary manome toky anao zahay fa anao zay tratry ny herinay rehetra zahay ahafahantsika mibata fandresena manome toky anao zahay rafitra manerana ny madagasikara na ny regtim na ny distim na ny comtim na ny foktim fa anao zay faraka zay vitanay zay anampinanao hibatantsika fandresena raha 10 isan-jato no mandresy premier tour manome toky anao zay fa anao lavitra noho izany zahay a satria tianay loatra madagasikara ary tianay ho avotana toromarika avy aminao ny andrasanay président fa eto dia mbola manantana antsika rehetra tohizo ny firaisakina sy nyfandraisana andraikitra fefa akaiky ny fandraisantsika misaotra tompokilahy makasitraka tompovavy saorantsika n'andriamato sekretera général zay ny solotena sy nitondra ny tenitsika rehetrarehetra dia afaka midina ihany koa ianareo rehetrarehetra zay mitazona ny fagnon teto a mampalalaka ny sehatra afaka midina amin'izay nareo efa lina dia lina tokoa isika efa tsy indrindao daholo sika andre ny lahateny zay ataon'ny filoha marika ravalomanana adao aritsangana zay mbola tsy nono alefa inarsy nazava ny afatry ny avy ao amin'ny bureau politique national zay misoloana andrimatoa secrétaire général rina tena teo a araky ny kavaly zay nataony dia ny fanambaranjy fa maro tokoa ireo zavatra hita nandrindra ny fitetezam-paritra zay natao tamin'ny congrès paritra zay natao ary zany rehetra zany dia manome feo iray ka mahatonga ny be sy ny marina hoe ny vahoaka malagasy angataka ny filoha marika ravalomana indray mba iverina ilatsaka zay moa ny fangatahany zay atao hoe noentiny reo solotena ny bureau politique national na ny secrétaire général teo a araky ny kabary zay nataony tsy vitan'izay fa mbola teo ihany tsoa ny toky zay nomeny ny filoha marika ravalomanana amin'izany fiatrenany zay lay dodomasina zany amin'ny filatsakofotiny zany ny fahavononan'ireo comtim distim hatrany amin'ny fokotim endry hatrany vahoaka malagasy rehetra mihitsy marika ravalomanana amin'izany antsoantso zay ataony vahoaka malagasy zany raha tsika mahita fa tsy atolo fahita ozy ny fomba fiteny avy any atsimo zay raha ny zavatra iainany malagasy tokoa amin'izao fotoana izao profo mivangana na hoe profo mitohaka amin'ny tendany ny fahatongavany olona maro be amin'izao congrès national zay atao zao satria dia saika ahitana solotena isaky ny faritra solotena vitsy fa solotena maromaro isaky ny faritra amin'ity congrès national ity zany dia tsy fitiavana hoe hiazakazaka mba hiakatra ty andrenivohitra gasikara fa izany dia profo anankiray mitohaka amin'ny tendany mba hitondrana ny hafatra avy any amin'ny faritra tsiray avy misy any fa efa
efa miatra maraina tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao fahoriany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka zay no faranana na hoe ny fitiny ny secrétaire général ny Madagasikara teo mahakasika ny antsoany izay nataony hitantsika eo moa ny fandraisam-pitenenana izay ho ataony Marc Ravalomanana rehefa avy eo mahakasika ireo fangatahana maro isan-karazana izay avy any amin'ireo faritra nandritra ny congrès izay natao sy izay ny fintininy secrétaire général ny antokotsika Madagasikara teo zay ka dia ho hitantsika indray ny toromarika izay omeny ny filoha Marc Ravalomanana indrindra ny valikavatra hoy ny fomba fiteny izay mahakasika an'ireo fangatahana sy antsoantso ataon'ireo olona maro manerana ny nosy tiako Madagasikara tia dia mangava ianao mpanajana ary mangavatsika rehetra aratra fa hivoaka eto amin'ity écran ty izany rehetrarehetra izany alefa son technicien iainona sy ahitana maso ny zava-misy ainany malagasy ifambizarana izay marary sy etaetany ary anakakezana bebe kokoa ny ety fotony no nanaovan'ny tiky Madagasikara ireo congressistes amparitra manerana ny nosy nitarika andita ny Matsasambony, Bonglava, Atsimondrefana, Menabe, Sava, Diana, Sofia, Atsinanana, Analanjorofo, Itasy, Boengy, Fidivinandy, Atsimantsinanana, Vatovavy, Amorony Mani ary vakinakaratra ny filompanorona ny antoko, Marc Ravalomanana. Fotoana mamy ny fankahitany tisiny manina. Regny ny sofigninay agny andapa na ny atoy amin'ny antalahy sambava dia nahatsaro ny vahoaka zay nampiseho igny le saigny tsy mendriky igny mahatsaro fa diso ka dia mahatsaro megnatra mahinakina malahelo afaka fandehan'azy ay ka kristianina atsika ka tegna mbola petraka amina mandrakariva fa maha kristianina zany ka raha nisy ny tsy nanjary ny tsabony tato amin'ny faritra Savao dia valia tsara zay président tamin'ny andronao nefa dada tikirany tsikihneto ary etsoko ny vahoaka ny distrika ny fandrina ray manontolo sy ny faritra Morimanie fa raha ny lafy ny lalana zany dia afaka ny famezivezy tanteraka ny poniny ananako ny bilan ny Jirama tamin'ny fotoana nitondranao plus 64% ny résultat d'exploitation fa zao efa mihoatra ny moins de 180% déficit ny Jirama tsy zakanay président karany vary valambenimpolo amby zato arivo gona raiky tamin'ny tonasan'ny président teto vary gony valambiroapolo arivo zao tsotra vary gasy aroa amby telopolo arivo gona raiky ary menaky sakafo nivangatsika tamizigny aroa arivo litre mivraky dimanjato stela arivo tiko amizao fotoana izao tsika mivanga menaka atsika valo arivo litre fito arivo samba amin'ny prix-nazy ny vary valambenimpolo amby zato zay directrice ampatagny mbo hitaregny eto zay viavy fa tegna sahinagny zay mampianatra zaza ary magnano écolage tsy vaefa fontragno tsy vaefa amizao fotoana izao ary mary mitrosa vola amin'olo voaendaka n'olo fahasahiranany tafa ohatra dila loatra ka misaotra anao zay président tonga eto anavitra ny fahasahiranany zany azoko ny loatra ny soa nataonao teto ngoma za sanay mirereta tato anatin'ny faritra Morimanie ambako filandrana no mitarika tamin'izany fampandresenanao zany misehatry ny fanabeazana mitera tao anatin'ny misehatry ny fanabeazana dia mahafantatra tsara ny foto-drafitrasa napetraka ho entina anabeazana ny zanam-bahoaka tsy foto-drafitrasa fotsiny fa napetraka ihany koa ireo zavatra entina hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana tamin'ny alàna mpanabe indrindra fa ireo fanampiana ndray mandeha ny fanalana azy tao anatin'ny fahasahiranana fanomezanao amin'ny teny scolaire maro samihafa io hatram'izay sy nitondranao zay da mizaly da mbola hay toa e zanakay sy miasa
satria rehefa mitady asa amin'ny fanjakana agny da mila vola sy manam-bola hay tompoko mizala hay gaga anao mandre matofolo raha ohatra mandeha amina sekoly raiky anao fa mibofina ambany zany mibofiny zany a amin'ny fotaka iny zany mipetraka ny mpianatra tsy ampazoto mpianatra izy zany ahoana moa ny azahoana olo-pirenena vaniny na ny lakilasy ianarany aza ambony tany mipetraka amin'ny resaka sifisina asa voalohany indrindra dia faharoy magnaraka an'izay amin'ny resaka fambolena sy fiompiana sahirana avao koa e président satria nagnino na ny vidina lavanilina aminay ty na vidina produit lokoa sisy raha manzary aby maro aminay agnatin'ny district ny Tenerife sy ny fahategnanan'izao fa andriamatoa tisy fanantenana tanteraka agnatin'izao fitona-panjakana mijoro zao satria nagnino maro ny fampanantenana atao vity dia vity ny fanatanterahana zay za amin'izao fotoana zao président tsy ho voavitako tsony zay fa ahay isidy mba ialany kisamainty ka nandeha teo azy ireo sakana mahery vaika nataon'ireo herim-pamoretana toy izay niseho te tontoliary majanga asiorage Anna Lavory Mananjary ataoko mafy le orake dia tsy natohitra ny dada tsy aona amin'ireo zanany ny fampitafany ny ray aman-dreny sy zanaka namitrahana fifampitokisana sy fifandraisanam-po namantaran'ireo alahelo sy faniriana ary viana ety fotony ka fangatana monsieur le président dia tsy rifanona nambany vahaolana mba miantanambo manam-potsy fanamborana ny lalana atokisanao fa vonona zay no manao trano farany efa trano zao dia mbola tsy manahona no mahatonga anao miteny tsara tsara tena tsara zany amina tena ny lamina ny vidim-piainana midangana kanefa ny fiariana amin'ny totongana ny lalana potika ny vokatra tsy afaka mivoaka manjaka ny tsy fandrimpalemana tsy anasa ny maro anisa ny jiro tsy mandeha ny rano ihany koa tapaka santorana amin'ireo maharary ny isan-tokantrano izay miezaka mitady atokony isan'andro maty zay dady verena da ina andriamanitra anao minela paladianao zay dady verena anao verena tata mila anao miverina amin'ny fitondrana izahay dada miverena dada fa sahirana izahay izany no antsoantson'ireo malagasy na avy any atsimo na avaratra na ny andrefana na ny atsinanana zalay dada miverenanao dada ambany miandry anao zay miandry anao zay miandry anao zay dokotera maleny ambany lalana fa kotika ambaty boni maty misy tany maty ambaty boni dada miandry anao zay miandry anao mpitantana sy mpitondra mahalala
mahay ary mafeno takiny malagasy hiaranarina ny madagasikara manomboka izao. Filoha ampy tsaikefa, filoha tena tonga de miasa fa tsy filoha mbo hitsapatsapa, mbo tsy haya njaho tsiboko njaho bokobokonantitsy. Ny firenena nefa efa latsaka ankady, tsy mila kianjakanjana ny fitondrana ny raha-pirenena fa efa mijaly loatra ny vahoaka. Filoha azo antoka fa hahomby satria efa hitatsika ny fahombiaza tamin'ny fitondrany teo aloha. Filoha ho atokisany fianakaviam-be iraisam-pirenena sy hatokisany mpamatsy vola. Filoha afaka hiady amin'ny kolikoly sy ny fahalovana rehetra izay misy amin'izao fotoana izao. Ny olona manana an'izay profily zay hany no afaka hanarina amin'ny fomba faran'izay haingana an'ity firenena ity. Ka mipetraka eto ny fanontaniana, iza ary io olona io? Apetrako aminareo ny fanontaniana. Ny filoha ravalo manana irery hany no mahafeno an'ireo fepetra rehetrarehetra izay nolazaiko teo reo. Dia mangataky anao Ragnandria amy filasanao ho kandidany tiako Madagasikara amin'izao kongresa atosika zao, fa voninanoanao zahay araky herinay. Mangataky amin'ny ilasana ofidiana fa vonina vahoaka ny matatagna ny ampadany anao amin'ny mpandà magnaraka eto. Vonina hiaranangana firenena vanona isika ho ny filompanorona ny atoko tiako Madagasikara. Asiorana be! Ale farina fare pare. Ai. Aware. Chagana dawole alefa. Safadi aloha. Averina only izy. Tawar. Ataontsika mafy le hira. Zay tany alehan'ny tanan'ny président ny rantsika rehetrarehetra tompoko. Ny firenena izay voatsangatsika, ny firenena tena vanona. Demi uranga be mafi yewiani wae alefa kasai ande yaradia azaganu safanavi ramanu mana mitudatika bamandu sunuturu marija ni akija Padesi yewiani mafi yewiani tena feo chikererezare
mbola veriko ihany a ny fisaorana an'Andriamanitra tsy mitsahatra misaotra isika fa dia nomeny andro tony tsy mangatsika be tsy mamay be fa ao tsara koa dia misaotra isika nanome antsika nyty andro androany ity voalohany volana jolay izay ahafahantsika rehetra miony eto ary ahafahantsika ihany koa mifanaiky amin'ny zavatra tokony ho atao mamelay ianareo iraba koa ireto ray aman-dreny am-panahy zay tena namina fahasahinana tokoa ny teny hoe tsisy zavatra zay tsy vita mino ka dia ampitomboiny finotsika fa dia ho vitantsika dolo ny zavatra rehetra sotra indrindra ray aman-dreny ametraka ny finoanay zay ary ametraka ny tokonay fa anao alak'izay azo atao a aminjena ny voaka malagasy rehetra eto Madagasikara tsy akanavaka efa nareo an'ny velona efa tena mijaly ary ka dia misaotra indrindra tamin'ny tondranareo am-bavaka zao fionam-be izay tsy manam-paharoa ao amin'ny tantarany antokotiko Madagasikara izao tolorana fiarabana sy fisaorana ihany koa ianareo ray aman-dreny lehibe ndreo antoko politika samy hafa nasaina dia namaly ny antso ary dia tonga koa nandefa solotena zay tsy tonga makasitraka makatelona ny hevitra no mety tsy hitovy ary ny fotoana ampiasaina azy mety tsy miaraka fa na izany ara porofo anankiray zao fa iray ihany isika jiaby hita koa fa be da be reo solotena avy amin'ireo lay antoko politika fiarahamon'ny firenena ary indrindrindrindra koa reo maso ivosy reo solotenany communauté internationale tonga eto nidresaka tamiko izy reo ihany dia fa olona zay fa olona mitovy aminareo ihany nalefana ihany dia malagasy aiveo aho dia ampitaovany aminy zany le izy ny atoko sy ny fikambana ho ihany aminareo no samy manana ny azy manana ny fitondrany azy ny paikadiny fa zany akory tsy manakana atsika hoe ray ihany isika malagasy ray ihany isika malagasy mifanaja isika mba ho voninahitry Madagasikara fantatry fa maro ireo mpikambana timma koa anivelana tany rivo tsy afaka nanatrika izao fionam-by izao naniry dia naniry izy ireo tonga tamin'ny fitsidia partant zay natao dia tena fa samy milaza fa ho afaka nefa no ny antony maro samihafa dia any anareo mahatsiaro anareo izahay ary manolotra fisaorana ho anareo rehetra tamin'ny ezaka lehibe sy fandraisana anjarana ataonareo ka natotosaina na natotosana reny congrès paritra ireny misy tamin'izy ireo tena tompona andraikitra tamin'ny fanatotosana reny congrès paritra ireny fa no ny antony tsy azo anoarana ny fiainana mihasarotra dia tsy afaka izy ny nahavitatsika ireto fanomanana ireto dia tsy haiko ny tsy saotra sy akasitraka ny tompona andraikitra marina fa dia nanany tena atry ny anikeo maraina mbola nisy nandoko tao mbola nisy nanamboatra satria tapa-kevitra fa ndao raha ataontsika anaty trano izy vitatsika zany satria nahoana matanjaka ny finoatsika fa vitatsika dia vitalisy koa dia manolotra fisaorana sy fakasitrana andreo chef d'équipe reo mpiaramiasa rehetra ny CCM reo olona malala zay tokony atao tsy nitandro asa sarany ianareo ary nisaotra an'Andriamanitra fa dia tena nirendoza tsisy zavatra nitranga mihitsy na kely ary ka dia zay le lazaiko hoe asehotsika fa mahavita isika asehotsika fa mahay isika ary ahy hoe asehotsika fa mahavita isika
ny navitantsika ireny congrès party reny dia pirofo velona mihitsy fa matanjaka ny antokotiko Madagasikara ary petsaka ireo olona mbola vonona hiaradia amintsika noho izany a dia tena azotsika irery ihany zany mianabanareo tim diaspora ihany tio ny tenako any amin'ireo firenena maro any velany ary misaotra sy makasitraka anareo amin'ny fanampiana izay nataonareo ary indrindrindrindra ny fankaherezana fa na dia lavitra ara no misy anareo dia miray fotateraka sika ary mifanampy araka izay tratra ary misy dia misy mihitsy a ireo diaspora avy any amin'ny firenena hafa tonga eto dia miarabanareo koa izay a enganeka tena hitanareo tokoa ny zavatra hitanareo hoe tena misy zany fe raha miasy zany ny fisaorana tokoa toy ny faralavavany ka tsy lany maminy fa ndeha hifantoko amin'ny antony zao fionambe zao tsika ka saminareo mihaino tsara saminareo mieritreritra tsara fa alefasindray aloha lera faneva mbola tsy nafapoly atao tsangana indray aloha tsangana indray aloha nareo ia ataontsika mafimafy tsara ny hira dia mba mioraka tsara sa tsy marina zany marina za tsy marina marina za tsy marina atsakana ary lesenatsika vonona reny tonga dia mioraka be mafimafy mafimafy mpandresy isika eo ihany ze tsy matahoana dia mioraka be eo ihany vonina daholy eo ihany diaka mafy eo any filoha maro karavaly manana zay ara petra am'izay nareo faly aho i aminareo ary tena faly miona aminareo androany tena faly aho ianareo izay tongeto ianareo izay manaraka mivantana zao fandarana zao ianareo izay mahita amin'ny alalan'ny facebook ry vahoaka malagasy piray tanindrazana anio dia iresaka aminareo amin'ny fomba mahitsy ary ilaza aminareo a izay tena atapoko tsy atatsaiko raha ny zava-misy hitako sy eniko nandrisy ireny congrès party nytetezako any Madagasikara ireny ary vao namafisina nireo soloteny avy any amin'ny faritra sy le vao hitatsika tamin'ny fandarana tamin'ny grand écran teo dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny voaka malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana lalina latsaka ny kanterena ny firenena ary maizina tanteraka ny hoavin'ny taranaka faramandimby tsy mendrika izay toerana metrahana azy zao a ny firenetsika ary tsy mendrika izao fomba
tsy mahomby hitondrana azy zao a ny voaka malagasy satria firenena manana maizy azy Madagasikara, manan-kareny Madagasikara, ary ny voaka miasa sy limpandrotsona ka hoy aminareo amin'ny fomba entitra sy mahitsy tsy azo ekena ny mbola hitohizana zao fampahantrana ny voaka malagasy zao, tsy azo ekena velively ny mbola hitohizana zao fanampahantrana ny voaka malagasy zao, tsy maintsy tapahana miaraka amin'ny vavy io, tsy maintsy atsahatra ny fitantanana tsy mahomby nisy ankehitriny, tsy maintsy faranana ny fangalarana ny arem-pirenena, ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ny faneososena demokrasia, ary indrindraindrindra ireo zavatra tsy mamofady, ireo zavatra mamofady rehetra zay manimba tanteraka ny sotoavina mamalagasy, tsy maintsy atsahatra daholo reo. Noho izany dia manana didy isika rehetra ndray andraikitra, ametraka fitondrana mahomby, tsara tantana ary tandalana, hovanina izao zavatra misy zao, hovana tanteraka izao zavatra misy ankehitriny zao, satria fanjakana republikanina ny sy firenena demokratika Madagasikara dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no fomba ahafahana manova ny fitolana sy ny fitantanana ny firenena. Tongary ny fotoana tsy maintsy ho tanterahany zany fifidianana izany amin'ity taona ity, satria tapitra amin'ny fe-potoana apetraka ny lalam-panorenana iasan'ny mpitondra izay tsy nahomby, averina amintsika vahoaka ny fahefana ao anatin'ny volana vitsivitsy amin'ny alalan'ny fifidianana, averina amintsika vahoaka ny fahefana hoy aminareo, izany samy vonina ndray an'izany fahefana zany daholo isika rehetra, koa tsy maintsy miomana vonina ary say isika hiatrika izany fifidianana zany, tsy maintsy mametraka ny fepetra rehetra isika ahafahana androbaka ny fandresena hitondrana ny firenena amin'ny toerana sahaza azy. Eniko ny antsoantsonareo hoe miverena dada, voaraiko ny afatra nareo, ny talao ny sekretera général teo mba hilatsahana hofidiana indray, dia hoy aminareo hoe ty tsy asako zasa mirery fa asantsika miaraka, koa satria efa nanome toky anareo fa tsy jery fotsiny zao zava-misy eto amin'ny firenena izao, efa nampanantena anareo fa andray ny fepetra rehetra ilaina sy ny andraikitra tokony ho raisina ho amin'ny tombontso ambonin'ny firenena, satria efa vonina isika hitondra ny fanovana ahafahana miala amin'izao fahavoazana mazy ny firenentsika malagasy zao. Tsy maintsy ataontsika izay tonga malagasy hamokatra, tsy maintsy ataontsika izay tonga ny tanora rehetra hiasa, ary tsy maintsy ataontsika izay tonga ny zanakitsika tsy maintsy hiditra ny tsekoly. Noho izany rehefa tena nieritreritra ary nandinika lalina dia lalina ny eny ny feon'ny fieritriretana dia hoy aminareo hoe efa tena ny eny ny feon'nyfieritrereta koa nandinika na makafaka tsara nametraka ny asa ao am-pelantan'Andriamanitra, matanjaka ny finoko fa ekeko ny fangatahanareo ho kandida. Amolna tanana, amolna ta, alefa, alefa.
aiza misaotisaoty alefa alefa oaza le ofaofy alefa aiza le misike aiza le misike aiza le misike alefa tsabigibigina alefa tsabigibigina alefa 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 aiza le tsabigibigina sotisaoty alefa aiza aiza uraguranga be uraguranga be uraguranga be mahazo mipetraka indray nareo fahafako tsy mora nefa ny adidy sy andraikitra miandratsika tsy maintsy mandrobanga ny fandresena isika amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy mitondra ny fomba rehetra amerenana maika ny firenena mba hahafahany vahoaka ambany lanitra hiada-pinaritra indray noho izany dia tsy maintsy miomana isika mivonina isika ary anana fahasahihina lehibe dia lehibe isika miomana isika hiatrika ny fifidianana zay ho avy eo miomana isika ary manantena fa dia irahina tsara satria izay mitambatra vato fa zay misaraka fasika vonina isika andatra vato amin'izay kandida ny tiako Madagasikara eo amin'ny sehatra rehetra misy andreo mbara tonga mpifidianana tao ary vonina isika hiaro ny safidiny vahoaka fa tsy anaiky lemena intsony fa mbola misy io farany tsy ho foana ny fanantenana vonina isika hiara entana ametraka fitantanana mahomby sy ametraka tontolo manodidina fahafahan'ny olona rehetra vezivezy sy miteny malalaka eto amin'ny tany sy mifanjakana farany dia tsy maintsy sahy isika fa tsy zay bomba kely iny mbola hiveriko fa izy indray le teta sahy isika fa tsy hampiemotra atsika mihitsy ninnininy ary raha tia fatarao ny tantara inona nanafarako andreo le mpivelivele-pongo reo ny namaky barazy niaraka tamiko tany Toliara reo niaraka tamiko nandeha zay a zay le efa velomina ny Anjomara ary pasteur sokatra ny lanitra reo niaraka tamiko tamin'izay hoy aminareo hoe mila fasahidy asatsika ty ametraka ny asatsika eo anatrehan'Andriamanitra ametraka ny finoatsika tsy misalasalana miambaamba fa iroso hatramin'ny farantsika tsy maintsy miara-dalana isika amin'ireo namantsika zay tsy mbola mitovy hevitra amintsika amin'izao fa ho hitany eo ihany rehefa avy eo fa manatona atsika ireo koa dia miantso an'ireo tapaka sy namana mpiara-dihatra amin'izay fanerasera ary indrindrindra mpiara-monina izay zay mahatsiaro tena fa tsy izy tsony zao ndeo tsika irosa amin'ny fifidianana satria izay ihany ny any fomba azo ahafahantsika mampandrosa n'ity firenena ity didy iraisany ty ho ia aminareo ary famonjena ny voaka malagasy ny taranaka amin'ny vandimby mba hananatsika firenena vanina eto amin'ity tany malagasy ity noho izany a dia manao antso avo amin'ny rehetra mihitsy aho hifanometanana sy farimbona ho tombontso ambony ny firenena isika koa atao anatin'n'tika Madagasikara sy ireo miara-dia aminy aoko tsika tsy anidy varavarana na nanositosika ny sasany fa aleo irahina tsara fa mita be tsy lany mamba
misokatra ary vonina iara-iasa amin'ny hery rehetra izahay iatrena ny fifidianana sy hampandrosoana ny firenena koa miantso anareo tanora fantatro fa tena zay toerana rehetra nale dia mitaraina tsy anasa araka le teny teo efa manao tsy fanao efa lasa manao zavatra tsy fanao reny zava-mahadomelony reny mafy tena tsy zaka mihitsy nyreny ny mahita an'izy a tsy hita zay naovana azy anala ny reny tsika zay matahotra nareo anala ny reny tsika afaka reny koa melanja manokana ny tanora mihitsy sika ampianatra nyreo mbola tokony afaka hianatra reo zanatsika ary indrindrindrindra amiandreo asa ho an'ireo zanatsika reo na vavy na lahy hoy aminareo hoe manomboka zao dia hiasa hiaraka amin'ny rehetra mihitsy sika ho ajorytsika manomboka zao ny fikambanana zay ataotsika anoanana atsika fa mbola miandry kely miandry toromarika tsara nareo satria tsy maintsy ataotsika matipaika tsara fa ny kely tsy tery lalana ary hainareo tsara lizy ny ela tsy mody tsy ela velona zay ka hoy aminareo hoe ahoana no hiatrehantsika ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena elo tsara jereo tsara tsy mipetrapetra-potsiny tsika hatramin'izay sy efa nandinika ny lalina sy namakafaka alohan'ny akaraketo tikatra lay anarenantsika azy ho resahako aminareo tsara le izy hoe inaby voalaza ao anatin'ity ahoana ny atrehantsika ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena vonina ijoro anavitra n'ity firenena malalatsika ity ka angataka ny anangana ny firenena vanina miaraka amin'ny voaka malagasy voalohany tsy maintsy ataotsika ity Madagasikara action plan plus ity ny atao hoe Madagasikara action plan plus dia nisy an'le Madagasikara action plan taloha dia napitsika reo zavatra hitako nandritra n'izay fitetezana amin'ny faritra raika amin'ny roapolo zay na roapolo faritra zay voavoatety dia natambatra reo zay mba tonga azy plus ka hoy aminareo hoe tsy maintsy manaraka azy tsika voalohany amin'izany dia zao tsy maintsy omentsika sakafo aloha ny olona ao anatin'ny fotoana fohy tsy maintsy atao zay ahafahana manome sakafo ny olona ao anatin'ny fotoana fohy tsy mametraka fanontaniana sarotra amiko nareo fa voavaliko mora foana zany faharoa tsy maintsy mijery zay amezana asa ingana dia aingana nireo tanora reo tsika amin'ny melanja azy tsy maintsy amena asa reo zanatsika ireo fahatelo tsy maintsy arenina maika dia maika io jirama io lazaiko hoe tena lara-pahamena famezana sakafo fampiasana andreo zanatsika tena efa tady ivary lavo famerenana ny jirama mba hatonga ny mpanao volo miasa hatonga ny mpanao sodura tsy tapatapaka ary indrindrindrindra tonga ny dentiste tsy mijerijery fotsiny le ambolany seza nidina ny jery tena fotony hoe amin'ny aloha natonga mahita an'izany resako aminareo zany tsy vitany hoe nihaino anareo fotsiny a tsy vitany hoe nijery fotsiny a fa rehefa mijery ny zava-misy marina aho raha tsy miverina aloha ny herinaratra tsisy raravanina vita eto mampiresaka fotsiny laza hoe afaka anao zavatra zay ireo etaeta mivoaka malagasy maro samy hafa manerana ny faritra rehetra dia ny hoe tsy zakatsony ny vidim-piainana tsy maintsy ahena tsy maintsy atao zay zakany mivoaka malagasy ny vidim-piainana tena mafy amin'ohatra le vidim-piainana ka ny etaeta mivoaka malagasy marina fa tsy maintsy ataotsika mizara roa io misy ny lara-pahamehana amin'ity mapy ty a misy kosa
ny ataontsika mitoy rehefa avy eo ity mampitiara dia mifototra amin'ny fanaparam-pahefana tena izy mihitsy tsy maintsy makany amin'ny vahoaka ny fanaparam-pahefana mena fahefana le ny olony reny tsy avela fotsiny atao vava mijanona fotsiny eo le izy dia averiko tsara aminareo le ny fizarana voalohany a dia le atao hoe asa maika tsy maintsy tanterahana raha voazontsika mihitsy fahefana maika dia maika ary ny faharoa ny fizarana faharoa dia ireo asa mitoy indray asa rehefa misy tratra le voalohany tsy voalazako amin'ny atsipriany aminareo ty zao fa lazaiko fotsiny hoe voalohany a dia tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana dia aingana ny sakafo mba hinakanina vahoaka fa reo olona tonga marobe reo nona misy tsy mihinan-kanina misy tena fianakaviana ray manontolo tsisy faharoa dia tsy hay maintsy amironana asa ireo olona tena sahirana tanora ary koa ireo le mandro fotsiny reo tsy fidiny an'izy ireo no nda hangalatra na no alabotry fa noho ny tsy fisiana tokantranony fahatelo i aminareo dia fitondrana vahaolana amin'ny resaka jiro dia mampimenimenina ny olona rehetra vitaitsika io fa za matavatra nareo fa efatra dia niady amin'ny tsy fandripahalemana loza araka le voalazany avy any ambatolazaka teo hoe misy tena tsy fandripahalema tany toetran'izany koa avy any mena be toetran'izany koa avy any amin'ny fahatany hafa tena fandripahalemana tsy hanentsika itsony ianareo fa hanentsika nyreny raha ohatra mahay fahadimy dia ny vahaolana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoe aminareo ny fomba fanafahana an'io a fanenana ny fahefana ahena zany a le vidim-piainana fa lafo loatra inona ataontsika misy paikady eo voalohany amin'izany aloha tsy avila lidangana toy izao tsony a io lanjam-bola tsy mety io volantsika mitotongana tsy fanao ianao io tsy maintsy ahenantsika io amin'ny manaraka dia iverina toy ny androsika talondray io fa enina dia ny fitondrana vahaolana amin'ny ady amin'ny tsy fahasalamana tsy maintsy hiezaka tsika mba amonjena indrindraindrindra ndreo reny sy zaza fa nahita maso mihitsy ny satria le olona ndandeha ho any any CSP2 le raha matoy iteraka fa diranovana le olona mitondra tsy manaka tao dia efa mieritreritra zavatra hafa ny ao an-tsaina mandana moa fa mety io satra an'Andriamanitra fa dia zay le finoana pasteur ka dia hoe aminareo hoe tsy maintsy miezaka tsika mrahina amin'izany fahafito dia ny fanaovana lahara-pahamena ny fampidirana ny zaza an-tsekoly tsy maintsy ampianarina ny ankizy tsy te ahita itsony ahy ta Madagasikara hoe ty mbola tsy mianatra ty zaza ty tsy maintsy ataontsika hidiran'ireo ankizy ireo mianatra noho izany a miara-mienta antsika natanterana izany fahavalo ary farany dia famerenana indray ny firaisan-kina-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo politika indrindra ny fampitsaharana ny fanenjehana ara-pitsarana zay manana endrika politika tsy maintsy avoaka antsika daholo reo gadra tsy fidina gadragadraina daholo zay olona tsy mitovy hevitra tsy mitovy jery tsy maintsy hanao araka zaza ataontsika tonga dia amoahana andreo miaraka amin'ny vava ary indrindraindrindra amerina amin'izy ireny amin'ireny toerana sahazaza ireny mba hiaina matiasina mivoaka malagasy mba tale jeneraly nandritra ny amapolo taonany nefa dia any amponja anaovany olona sisondresaka fotsiny tsy manatanteraka ny sitraponiny dia migadra fa ny tena iraisantsika menakavy amin'izao fotoana izao amaranako azy a dia hoe tsy maintsy miara-mentana daholo ny olona fa ndroa amby 100 voaka malagasy a tantsabo koa tsy maintsy ampiana amin'ny lafa mariny tantsara rehetra ho averintsika daholo a ny fanampiana azy ireny a amin'ny masom-boly a amin'ny fotodrafitrasa
ary indrindrindrindra amin'ny zezika zay ilainy ary ny formation zay tokony mena azy ireo tena zava-dehilehibe zay ny anaovana azy farany ka de hoy aminareo hoe mananonareo fanantenana fa zay ny fomba anaovantsika azy aikitsenjery ty voalohany sakafo aloha ny lanony zany tsy avita ninina mampesona fotsiny ohatra be faharoa tsy maintsy ataotsika zay tena anafanganana ny famezana asa na ny tatsaha zany na io le anaovantsika hoe ny antony anaovana nreto bulldozer reto ray masovaly de vitatsika deo renylay lalana tsy vita sy lalana reny so nareo mieritreritra inona fotsiny ametrahana an'reo reo vetivety kely vitatsika ny lalana tsy afaka andeha tsony renylay dalo sy manenjika reny ho vitatsika reo lalandreo aitsika io malalitsika ho vitatsika io zao nanaovantsika azy mbola manana amindreo tsika ka hoe a manana fanantenana vaovao ry vaoaka malagasy tsy amitaka anareo mihitsiny a ary efa nilaza hoe raha mbola misy ko ny andro omen'andriamanitra ana entiko anompona malagasy isa ka zy matahotra nareo mino fotsiny any fa tsisy zavatra zay tsy vita mino fa andany re minomino fotsiny a ohatra le nyresaka tari de aona tsy navitany an'ireny tsy so ka nareo tsy ina tsy tena aminareo le finoanako sady reny tsy vita raha tsy tena mifanatrika tsika tena mila mifanatrina hoe hovakytsika hoe vaky ireo tena vakitsika ahoana zao so zao mbo niovan'ray ny baiko azy amanodika io mahazo andreo mpitandro filaminandreo any tsy fidinao n'izy ireo ny bana zany hoe fanavotana ny firenena zany famonjena mivady aman-janana tsy fidina fa mahazo baiko midina tsy asa nataiza my baiko nataiza my baiko fa de zay aloha mifantatro androany tsisy zandray arana raha andro vany nakaty mbo andivo za my baiko zany oa fa tsy memitra mihitsika naiza baiko niza manakatsakana tsy maintsy nirositsika ka de eto de mbola mamerina ihany a ataotsika taona fandresena ty taona 3 ty hiaraka anangana firenena vanina sy mandroso isika vitatsika io satria mahalala isika mahay a ary mavita ko aza matahotra ianareo mino fotsiny any eto ampamarana azy dia miraranareo mpandray anjara rehetra na vitika azo zay rehetra nirinareo verena dada tongava dada ela loatra e tia zao ary mbola mamerina ianireny fakasitrahana andreo mpanampy minonareo ah fa mety misy tsy ino tsinony fa ny fanatanterahana zao na ny trano na ny sakafo de fanapina aminareo tsiraray aby reny tsy anery mihitsy ana ariary fa de tena isamina me tia ny fandraisana anjaranay président anaovana congrès tsisy mivonana iray ary fa misy mpiandraikitra daholo reo tsisy nakaty aposika afataratsika fa otraninona faiza malagasy rehefa tsara ny leader rehefa tsara ny leadershipnao a de mandeha daholo rehetrarehetra de tsy maintsy miray inodrano foana isika ary ianareo zay name aza malahelo ny fonareo fa tsy maintsy azo zany valiny zavatra nomenareo zany ianareo ary tsy maintsy mahafantatra tsara hoe ay zao tokotra zany fitantanana tena mangarara fitantanana zay tsy mitongilana afantatry ny olona ny ataony tsiraray aby afantaranareo koa fa tsy nitaky zavatra mivoaka malagasy ana kely ary fa manao zy azo atao amirenana an'iray ny fiainana indrindra ireo tanora sy zanatsika ireo ary indrindraindrindra reo renim-pianakaviana zao te tsy hita itsony zay fikirana tena fa tena trongo voomana ary reo mpiasa-panjakana ireo
na mbo misy karaha mara za raha misondra 10% na 15% nefa fitotonga le lanjam-bola fo 25%. Titeny azy zany hoe tsy maintsy mahita vahaolona antsika minonareo a resaka momba an'izay tsika zao ka dia zay ary namaranako azy a dia ambarako amin'ny fomba ofisialy eto fa mifarana zany a ny congrès nationaly zay fotoany dehibe anankiray ahafahantsika nytiako Madagasikara super dia aminy milaza ny atsipriana nilaza teo a nyteo amin'ny lafiny arapolitika nilaza teo a ny secrétaire général momba ny toromarika izay omena nangataka teo daholo ny com team ozy ndraiky team ary ny foko team dia anareo rehetrareo aoka mba samby sokatra tsara hoe a teny meko zany satria tsy mety amintsika zany hoe manilakilaka ny piraitanindrazana amintsika zany dia olona ray ihany isika rehetra teny amin'ny teny ray tena makasitraka amin'ny fikarakarana nataonareo ary ianareo zay namen'ilay kodoro gratuit misaotra betsaka tena beta be ho amin'ny fiaraha-miasa beta be ny zahatra nytranga mbola ho hitanareo am'zany ohatran'izany nanareny antsika ty firenena ity firaisan-kinatsika firaisam-pirenena fanajantsika ny lalàna fitandremantsika tony andrak'andriamaso zany lalam-pandroenana zany ary indrindrindrindra fijerevantsika ny namantsika zay sahirana sy mahantra mila vonjy tsy maintsy vonjentsika ty firenentsika ty tsy maintsy ary vitatsika fa za matara mbola men'andriamanitra tombonandro kosika zay arava dia samy ten'andriamanitra saorantsika andriamatoa filoha marika arvalomanana amin'izay fanambarana zay dia zao ny fandaminatsika zao ny fandaminatsika ho an'ireo olona nasainy manokana satria mo farany lanonana loharanondanonany tony androany a dia amin'ny anarany antokotiko Madagasikara dia mahafaly ny antoko ny manasatsika anao nofoka mitampihavanana tsy anombeka avoky re tompoko fa voninahitry fanomezana hifandaminana fa natao mahampy atsika ny fikarakarana natao fa kosa ho fandaminana dia ireo olona nazo fanasana zay nipetraka tamin'ny seza teto aloha teto a fa mbola hisy fandaminana reo vaveo a mba hiangavina ireo vatandelahy tanora afaka hitaona ny reto sezato reto a afindrary amin'ny chapiteau a any zany ny toerana natokana ho an'ilay ireo olona zay nahazo fanasana itsika rehetrarehetra kosa dia tsy mihetsika amin'ny toerana zay misy atsika fa hanantona atsika eny mpizara sakafo mandritra zany rehetrarehetra zany androtsiritsa atsika reto mpanatalenta sy mpanakanto reto a mba tsy hamonamonaina atsika dia misaotra indrindra ny fanajana ny fandaminana tompolasy tompovavy mba ho ary hitsangantsika anao nira fanevare ao tsara ve ao tsara ve anisan'ny nandrasany maro tamin'ity androany ity ny fanambarana ofisialy zay ataon'ny filoha marika ravalomana nivaly ny fangatany maro satria dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filotsahan-kofitriny ho amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity ny filoha marika ravalomana no mafisy tao anatin'izay fandraisam-pitenena itsony ny fampahatrana ny vahoaka malagasy ny fitantanana tsy mahomby ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenany ny fanososiana malagasy ao anatin'izany rehetra izany dia mitaky ny fandraisana ndraikitry ny rehetra ny filoha marika ravalomana ahafana mila mijoro ary mila miomana rehetra mila miatrika ny rehetra ao anatin'izay hoy izy nisy alkona manafaniry ny tao hoe fanovana kely nisy ny fiovana kely tao anatin'izay hoe mappa lasa mappa plus izy tamin'ity an'ity hoe nampafatany filoha marika ravalomana teo rehetrany vahoaka malagasy rehetra sy izay tonga rehetra nanatrika izao hoan'ny mpizaika rehetra dia tsy amin'ny magrotanjobaty izany dia mpafatarina manafaniry hoe ohatra tsy nahoana ny mahakasika an'izay mappa zay raha fitirina zany ny zava-boalaza amin'ny filoha marika ravalomanana dia nozaraindroa zany ireo asa miandry asa maika ary misy ny asa mitoy ny asa maika dia ny famonjena vahoaka malagasy famezana sakafo ny asa maika na mety ho an'ireo zaza malagasy ary fitsaboana ho an'ireo zaza sy ireo tanora ary ireo ray aman-dreny zay efa mirorosaina amin'izao fotoana izao indrindra ny fampitehan'ny kolotsaina zay misy eto Madagasikara amin'ny fidiran'ireo fomba samy eritreretana ho tafiditra eto Madagasikara kanefa dia tafiditra eto Madagasikara amin'izay resaka amin'ny fanimbana ny kolotsaina izany ny
asa mitoy dia ny amin'ny hoe fanomezana asa ny tanora ny fanarenana ny jirama indrindraindrindra no resan'ny filomarika Ravalomanana ary ny fijerevana ny resaka sandam-bola zay tokony ho sandam-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana hoy ny filomarika Ravalomanana dia nambarany mazava ny fanapariam-pahefana izay makany amin'ny vahoaka. Ankoatran'izay dia zava-dehibe tamin'ity fanambarana natao filomarika Ravalomanana ity zany ny fanatsarana ny Madagascar Action Plan izay rehefa nandeha nanao fitsidiam-paritany izy mahita ny fivoarany zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny mapy teo aloha zany no mivoatra ary nampifanarana besy ao amin'ireo canal dia lasa mapy plus izy amin'izao fotoana izao. Iny mapy plus iny no entina hanavotana ny firenena ary ifampiresahana vahoaka malagasy ao anatin'izay hoe paikady izay hitondrana ny firenena izay. Mazava zany fa ho kandida ny filomarika Ravalomanana nambarany fa rehefa nieno feo fieritreretana rehefa namakafaka lalina ary rehefa nandinika ihany koa amin'izay fitondran'Andriamanitra izay ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mametraka ho zava-dehibe fa matanjaka ny finoana dia nanaiky ny fangatahan'ireo mpizaika rehetra sy vahoaka malagasy ho kandida ny filomarika Ravalomanana amin'ity taona 2024 ity. Mazava ny hoe ny lalam-panorenana no miresaka amin'ny fifidianana izay tokony tanterana ary tapitra ny fehim-potoana fiasana ny filoham-pirenena izay tsy nahavita ny asany toy ny filomarika Ravalomanana. Andeha zany fifandresen-dahatra samihafa ary niantso ireo mpikatroka aty Mainanivon'ny faritra izy distrika commune mba hiara-iasa amin'ireo resilahatra sy hifanilikilika fa hifanometanana satria dia fanavotam-pirenena ary fandraisana andraikitra ho an'ny vahoaka malagasy no ijoroana amin'izao fotoana izao. Zay amin'ny ankapobeny fa hiantso isika aloha ny namana avy any amin'ny faritra izay misy solitena tonga eto vetivety ando miaratiny avy any Toliary no tonga eto. Manahoana ny fihetseham-pao ny amin'ny fanambarana natao filomarika Ravalomanana ho kandida. Zaho aloha ny fihetseham-poka dia fa tsy misy toy izay koa fa hita fa président dia vonona hanjay fahefana ary malagasy mianja an'izay satria efa afadiranaovana loatra. Eny ary avy aiza misy atsika miara eny ary fihetseham-ponao nanaiky ny mpizaika ny filomarika Ravalomanana ho kandida ny fanantenanareo any Toliary. Faly zay Toliara namaly ny etaetana i Toliara président dia ny filatsahany fidina président Ravalomanana dia miofana amin'ny sosialy vahoaka zany hoe fanavotana ny firenena dia mitaky koa zahay zany mba hisy ny fifidianana amin'ny taon'ity tsy fitetezana mety. Dia fahatelo dia takinay ny sokafan'ny MBS hanana ny zony ny vahoaka malagasy ny heno sy aneo hevitra. Makasitraka zaika anankiray indray ny eto akaikitsika avy aiza misy ianao avy any faritra Mahatsiatra Ambony Mahatsiatra Ambony district centre. Ny fihetseham-po aloha ny fahitanao ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny fanambarana lehibe natao filomarika Ravalomanana. Tena misaotra azy misaotra ny président marika Ravalomanana nanaiky satria raha tsy nanaiky izy dia tsy misy fanantenana ho an'ity fitondrana amin'ny hoavy ity ary dia vonona zany zahay agny Mahatsiatra Ambony hanohana azy amin'ny lafiny rehetra fa misy fomba fitarongana zay Mahatsiatra Ambony agny hoe soa atao le vegnam-bola ny raha zay atao no zamiatony soany nataony ary efa hita ny fandrosoany malagasy tamin'izay amin'izao olombisy no tsy afaka ilaza hoe sahirana vahoaka malagasy olombisy fa ny rera dia sahirana daholo. Mandroso mpizaika avy any amin'ny faritra izy avy any amin'ny faritra Iorombe solitena ny Vohibe akora iosy tao ary ny fihetseham-po aloha satria anareo koa anisan'ny nangataka ny firotsahan'ny filomarika Ravalomanana tamin'ity androany ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tanteraka ny etaeta rehetra ny vahoaka malagasy ny ahafahan'ny filoha Ravalomanana indray nanapa-kevitra hitondra ny fanavotana an'ity Madagasikara ity. Tena faly zahay ana faritra Iorombe ary tena fifaliana tsy ohatry zany hoentina ny vahoaka rehetra izay mandreha sy manatrika ialitoa.
zaitra avy any amin'ny faritra izy Faritanosy distrikany Betroka. Fihetsepo aloha mazava fanambarana teo Faly de faly satria ny voavaly ny fangatahany vahoaka malagasy indrindra ny antokotsika Madagasikara amin'ny nanekeny filoha Marc Ravalomanana ny latsany indray amin'ity 2023 ity. Eny ary hitatsika ndraso aloha tsika andray anatsalova vetivety igidy be mara mivatantsika ny fihetseponao aloha zany ny fanambarany filoha Marc Ravalomanana amin'le nandrasana ve? Ya, tena zay mihitsy ny antony atongavanay eto Melaka ary ny fanantenanay satria hatramin'izay ny vahoaka malagasy diso fanantenana ka tsy misy mahavoafehiny io raha tsy Marc Ravalomanana ihany no mahavoafehiny Madagasikara ary alantsika amin'ny kion-dalana fa asiam-porany havana tapaka betsaka ny maty ny arena tsy hita ny tany nandehanana amin'izao fotoana zao zay de faly matoa zay tonga eto Tananarivo de misaotra ty ary makasitraka. Mbola misy district viaizy Maitrano lavitra de lavitra zany mifanojo ny zavatra nandrasanareo avy any Mailaka ve atsy mianatsika avy amin'ny Maitrano ny fanambarany filoha Marc Ravalomanana androany. Azone sana fanambarana igny ary tena mahabe filonanay izy igny tena mizaly tanteraka zahay Maitrano ao amin'ny lafiny rehetra na amin'ny lafiny hoe ara-panepanemana na amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka fidorohany zanalantsika tena ohatry tsisy fanjakana gnao ary aza solo tokony andehana aty aho zao nefa noho ny etaeta koa angamba mba zay ndraha raha mihetra aminakay idada zay andeha hagnetanazy farany agny aho zay zany tiako bakao zany fa tena tsy misy ilagna azy totanga da dimension maitsy tena misy eny ary oraisika andray vonjy hoe andao ary resao ina tenao tenenina tao ny fihetsepo aloha amin'izay zava-misy zao amin'ny sady vita ny kongresy mazava ny fanambarany filoha Marc Ravalomanana tena faly mihitsy miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana indrindra naheno le teny teo hoe hilatsaka izy samy naheno amin'izay ny rehetrarehetra satria hatramin'izao dia mbola maro ny eritrehetra hoe tsy ho latsaka olo-kafa no latsaka nefa androany nambara pabe maso président Marc Ravalomanana fa hilatsaka tena zava-dehibe amiko koa nitondrareo namanareo tena tambanivohitra any ambanivohitra mihitsy ireo niarany akatramo mandeha teta Maitra Tananarivo eny to makasitraka amin'ny Melaka eny ary ataontsika hoe sombony zay ny zava-misy teto androany fa tsara manamarika namana ianto miaratiana fa misy ny fanaovatsony zay ataon'ireo mpizaika ataon'ireo solo-tenam-bahoaka ihany ko ho amin'ny famerenana ny MBS ao anatin'izay boke saletilita izay amin'ny Star Times Parabole Canal Plus rehetra zany satria betsaka ny maniry ny hiverenany MBS amin'ny satelita mba handraisan'ireo any amin'ny faritra rehetra zany koa dia malalaka izay fanaovatsony izay ando miaratiana amarana ny fandarantsika fenanana raka izao fampitana mivantana ny angedetsy amin'ny magro tanjombato izao inona fa dia nitondra zava-baovao ary zavatra tsara ho antsika rehetra ny andro androma satria dia misy izay fiovana ho amin'ny tsara izay mametraka ny veloma mandrapitafa ary misaotra antsika rehetrarehetra taretroko an-trano nanaraka mivantana izao fandarana izao isaorana ihany ko ireo teknisianina rehetra nanatotosa izao fandarana izao isaorana ny namana fanindra miara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampitana mivantana ao taretroko an-trano dia mametraka ny veloma mandrapitafa to klasity mivavy